Andeha ho jerentsika ny Matio toko 7:10. Amaky ny 7:7. Matio toko 7:7, 7:7. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny arap-tarihina izay natsipy ho ao an-dranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra, ary rehefa feno zany de nitarihiny mpanarato eny amoron-drano, de nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony ao anaty arona, fa ny ratsy kosa narian'izy ireo. De tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'ny vanim-potoana. Ivoaka ireo anjely, hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, de hanipy azy ireo any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. Hisy fidradradrana sy fikotrohanify ihany. Nanao fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra Jesosy teto. Rehefa nilaza io fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra io izy, de nilazalaza ny fomba fanipazana rato eny an-dranomasina mba hisamborana trondro. Amin'izany fotoana izany ny mpanjono de manavaka ny trondro azo hohanina sy izay tsy azo hohanina. Izay tsy azo hohanina de ariana, fa ny trondro azo hohanina kosa de angonina ao anaty koveta. Voalaza eto hoe de tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'ny vanim-potoana. Ivoaka ireo anjely, hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Ity fomba fiteny hoe ny marina ity de ilazan'ireo olona voavonjy. Mpanoty izy ireo nefa rehefa voavonjy de teraka indray ho zanak'Andriamanitra. Raha voateraka indray ho zanak'Andriamanitra izy ireo de heverina ho marina. Mifangaro amin'ireo olona ireo anefa de misy olona sandoka, ary izy ireny no lazaina eto hoe ny ratsy fanahy. Angonina ireo olon-dratsy ireo ka atsipy ao anatin'ny afo be mivaivay, izany hoe atsipy any amin'ny helo izy ireo. Andeha sika hijery ny Apokalipsy toko 2:20. Eo amin'ny faran'ny Baiboly mihitsy izy io. Apokalipsy toko 2:20. Ovakiko manomboka eo amin'ny 2:20. Nefa tsy nahita tempoly teo, fa ny Tompo Andriamanitra tsy toa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Miresaka momba ny tempoly izay atao Jerosalema vaovao izy io. Lazaina eo amin'ny 7:20 avy eo hoe nefa tsy mba hiditra mihitsy izay zavatra maloto, na izay mahatonga fahavetavetana na lainga, fa ireo izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Mandinita eny ianao eo ampamakiana io andinin-teny io ary. Manontania tena hoe voaloto ianao sa masina? Ireo izay voaloto de tsy ho afaka hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ny fanjakan'Andriamanitra mantsy de tsy toerana azo hidirana arak'izay fomba mahafinaritra anao fotsiny. Ireo izay masina, tahaka ny fahamasinan'Andriamanitra ihany no afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ireo izay marina sy masina ihany zany no afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny toetry ny mpanota. Raha misy olona mandainga, na manompo sampy, na manompo andriaman-kafa, na mijangajanga, na manao ota hafa, de voaloton'izany fahotana izany izy. Torak'izany koa ny olona tsy mahafehy-tena. Ny ota rehetra de mandoto ny olona. Izay voaloto de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny toko 2:20. 2:20. Fa ny kanosa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanahody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra de hanana ny anjarany ao anatin'ny faharimin-drehitra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Io fahafatesana faharoa io de ny faharimin-drehitra afo. Miresaka momba ny elo sa tsy zany? Lazaina eo koa anefa hoe fa ny kanosa. Raha manan-tahotra ianao ao am-ponao ao, de ho any amin'ny helo no hiafaranao. Niresaka momba izany tamin'ny andro faharoan'ity conférence ity. Novitahan'ilay Menarany Adamasieva, ary vokatr'izany de lasa nihinana ny voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy ireo. Ary avy eo de nahita hoe nitanjaka izy ireo. Ny olona mitanjaka
de menatra noho ny fitanjahana ary matahotra sy tsy mahazo aina araka ny fanazavaiko. Ny mahatonga ny olona atahotra ao am-pony de noho izy mitanjaka ny fanahiny. Araka ny hitantsika ao amin'ny Isaia 2:1-10, matahotra ny olona iray satria tsy mitafy ny fitafian'ny famonjena izy. Hoy izay manana tahotra ao am-pony zany de atsipy any amin'ny farihy afo e. Zay no lazain'ny Baiboly. Noho izany de mila mitady ny fomba hanalana tanteraka izany tahotra ao am-po zany sika, ary zany no jerentsika. Andeha ho jerentsika ny Galatiana 5:5. Galatiana 5:5 ao amin'ny testamenta vaovao. Galatiana 5:5 amaky ny 7:20. Galatiana 5:7. Fa miharihary ny asan'ny nofo de izao: fanitsakitsaham-bady, fijangajangana, fahalitoana. Ireo telo ireo de samy tafiditra ao anatin'ny fijangajangana. Niresaka momba izany aho tamin'ny farany teo. Ny mpanompo sampy niresaka momba izany koa tamin'ny fiaonam-befarany ary nanazava ny atao hoe fanompo-tsampy. Ary izy avy eo ny mpanao ody ratsy. Ny fanaovana ody ratsy dia ahitana ny finonom-poana rehetra sy ny filazana ny ho avy. Mba eritrereto zany a, efa nandeha nanatona plazana ho avy ve ianao? Any Kore de misy fombafomba toy ireny karazana famoahana demonia ireny. Ny mpimasy no antsoina tanteraka izany. De misy koa ireo karazana fanandrona rehetra zao. Zavatra toy ny fijerena felan-tanana ohatra. Olana ihany koa zany. Tafiditra ao anatin'ny fanaovana ody ratsy avokoa ireo hetsika rehetra ireo. Manaraka izany de voalaza hoe fandrafiana, fifandirana. Eritrereto hoe lasa fahavalon'olona ianao tamin'ny alalan'ny zavatra nataonao. Mety tsy olana lehibe zany fa raha vokatra izany de tsy mifampiresaka intsony ianareo a. Na de tsy lasa mpifahavalo be aza nareo, de tafiditra amin'ny fifandirana izany. Raha nisy zavatra toy izany niseho taminao de midika izany fa efa nanao izany fahotana izany ianao. Avy eo, raha mijery ianao eto de voalaza hoe fandrafiana, fifandirana, fialonana, fipoahan'ny fahatezerana, faniriana mafy maneho fitiavan-tena, fisaratsarahana, fitsitokotokona. Inona marina moa no atao hoe fitsitokotokona? Ny fivavahan-diso de manova ny fahamarinana fototra ao amin'ny Baiboly ary mitory zavatra tsy mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Izany no atao hoe fitsitokotokona. Ary manaraka de voalaza hoe faniriana mafy hanana zavatr'olona, vono olona, fimamona. Eritrereto tsara zany. Eritrereto hoe efa nimamy sy ny teny ratsy ve ianao noho ny fisotroanao? Efa nimamy ve ianao? Izany koa de fahotana izay mikambana amin'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra. Raha nanao izany indray mandeha ianao de fahotana iray zany. Raha indroa nanao izany ianao de fahotana roa zany. Mitombo eo anatrehan'Andriamanitra ireo fahotana ireo. Izany hoe satria ny foronin'Andriamanitra araka ny lalàn'ny famoronana izay nitendreny ny vatan'ny olombelona, koa raha misotro toaka ny olona iray de manelingelina ny lalàna mifeny sela, na ny selula ao amin'ny vatany zany, ka mahatonga ilay olona hiteny tsy ampiheverana na hiteny ratsy. Fahotana izay. Raha efa nimamy ianao de nanao fahotana ary tsy maintsy milanja ny vokatra izany fahotana izany. Lanonana feno filibana. Ny firavoravona izay ahitana ny fijangajangana, ny fimamona, ny filokana na ny fiarahana amin'ny mpivarotena. Zavatra toy izany. Ny lanonana feno filibana de ilazana izay rehetra tafiditra ao anatin'izany karazana fiainana fandaniam-poana tsy araka ny tokony ho izy izany. Manaraka izany de voalaza hoe
lanonana feny filibana ary toy izany izay lazaiko aminareo mialoha tahaka ny efa nilazaiko taminareo taloha koa fa ireo izay manao izany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay manao izany de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ireny ota ireny ota nataonao ireny no manakana ny lalana mampisaraka anao amin'Andriamanitra ka tsy ahafahan'ny fanamasina avy amin'Andriamanitra ho tonga aminao. Manakana ny lalan'ny fanamasina izy ireny. Mila vahana tanteraka izany ny olan'ireo fahotan'ireo. Andeha ho jerentsika ny Mateo 5. Mateo 5:19-20. Mba averenao riko zao azafady lazaiko aminao marina tokoa. Tsy ho afaka ao mihitsy ianao mandra-pandohanao ny vary ray venty farany indrindra. Mba ondreo ary ny lohanao azafady. Andeha sika andinika kely Mila mandony tambony ota rehetra nataonao nandritry ny fiainanao teto amin'izao tontolo izao ianao, hatramin'ny vary ray venty farany indrindra, hatramin'ny kely indrindra amin'ireo fahotan'ireo. Raha tsy mandoa io tambony io ianao de tsy ho afaka hiala amin'ny helo. Izany no nolazain'i Jesosy. Efa nandoa tanteraka ny tambony fahotanao ve ianao? Raha tsy nanao izany ianao, raha iverinao fa mbola eo ny fahotanao, de voatendry ho any amin'ny helo ianao noho io olana io. De inona ary nataonao amin'izany? Noho izay fahotana kely indrindra mbola tavela izay de voatendry ho any amin'ny helo ianao. Izany ny toe-draharaha misy anao. Amin'izao fotoana izao mila miaika amin'ny fo mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ianao noho ireo fahotana rehetra isan-karazany nataonao. Andriamanitra mantsy efa nilaza fa mamonjy ny mahitsy fo. Efa nijangajanga ve ianao? Efa nanala zaza ve ianao? Na efa nandainga koa ve ianao? Efa nankahala olona ve ianao natezitra tamin'olona? Efa nangalatra zavatra an'olon-kafa ve ianao? Raha feninao ao am-ponao ireo fahotan'ireo fa tsy eky ianao de tsy ho afaka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy ho afaka mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ekeo eo anatrehan'Andriamanitra ireo fahotan'ireo ary angatao izy hamela ny helokao. Ray masina sy Andriamanitra miondrika eo anatrehanao ny mpanota amin'izao fotoana izao. Misy ota izay tsy fantatry ny afaka nefa miafina ao am-pony, saingy noho ny fahafantaran'izany de manondrika ny lohany eo anatrehanao izy ireo ankehitriny. Manondrika ny lohany eo anatrehanao izy ireo ankehitriny fa te ho voavonjy. Tompo, mivavaka izahay mba hamonjenao ny fanahin'ireo olona ireo. Efa mbiakaiky ny fiafaran'izao tontolo izao ary antombotra ny fotoana ahatongavanao fanindroana. Nandritra ny fiainany teto amin'izao tontolo izao hatramin'izay de nifantoka tanteraka tamin'ny fihinanana sy ny fisotroana, ny fividianana sy ny fivarotana, ny famafazana, ny fanorenana trano, ny fanambadiana sy ny maro samihafa izy ireo. Niaina ny fiainany tao anatin'ny tsy fahalalana izy ireo, tsy fantany na velona na maty ny fanahany. Ankehitriny anefa de fantatr'izy ireo amin'ny alalan'ny teny eo amin'ny Baiboly fa marina ny Baiboly ary tanteraka ny drafitra ao. Ary satria manondrika ny lohany amin'ny mpanetreteny eo anatrehanao izy ireo ankehitriny, de mivavaka mafy izahay mba hiantranao ny fanahany, ary amin'ny alalan'ny teny eo amin'ny Baiboly izay misokatra ho azy ireo ankehitriny de ho tonga saina amin'ny fahamarinana sy ho voavonjy izy ireo. Amin'ireo izay manondrika ny lohany eo anatrehanao ankehitriny, mivavaka izahay mba tsy hisy ho tavela ny fotoan'ny fandavarariana sy fampakarana, ary mba tsy hisy olona eto andray ny marika eo amin'ny andriny na ny vonon-tanany ka hanaraka ny antikristy eo amin'ny lalana mankany amin'ny fandringanana mandrakizay. Olana lehibe no mipetraka eo anoloan'ireo olona ireo ankehitriny, nefa noho izy ireo mety ho voavonjy amin'ny alalan'ny teninao
de mivavaka izahay mba hitarihanao ny fony ho amin'ny teninao mba handrenesany izay lazainao aminy. Izany rehetra izany de angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Andeha ho jerentsika ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany. Namaky ny andininy voalohany a. Tany am-piandohana ny teny, ary ny teny niaraka tamin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tany am-piandohana. Tamin'ny alalany nahariana ireo zavatra rehetra, ary raha tsy teo izy de tsy nisy nahariana zao zavatra rehetra zao, na de iray aza. Eto raha voalaza hoe tany am-piandohana, izany de midika hoe talohan'ny namoronana izao tontolo izao. Efa nisy Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra talohan'ny nahariana izao tontolo izao. Izany no voalaza eto. Tany am-piandohana ny teny. Namorona izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny ny Andriamanitra, ary koa izy de manome fiainana vaovao ho an'ny olona amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanahin'ny teniny. Omen'Andriamanitra ny olombelona ny fiainany zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Amin'izao fotoana izao de miaina ao amin'ny nofo ianareo, ary ny nofinareo koa de eo ambanin'ny lalàn'ny natiora. Mbola tenin'Andriamanitra ihany izany. Amin'izao fotoana izao miaino ny tenin'ny Baiboly sika, ary ny tenin'ny Baiboly no lalàna ho an'ny fanahinareo. Ary io tenin'Andriamanitra izay efa hatrany am-piandohana io teny io mihitsy de Andriamanitra. Andriamanitra io teny io. Amin'izao fotoana izao ny teny izay lazaiko de reniny sofinareo a. Ny teny izay lazaiko de izaho, ny tenako. Andeha ange isika hanandrana zavatra iray e. Atsangano ny tananao havanana azafady. De ampidino amin'izay. Ny teniko de izaho mihitsy. Raha nandehandeha teny a nanangana ny tanana havanany tsirairay avy aminareo, de ho sarotra amiko izany. Nefa rehefa nilaza ireo teny vitsivitsy ireo a, de niakatra ny tananao ankavanana. Izany de satria voarakitra ao amin'ny teniko ny toetro sy ny fahefako ary ny maha olona ahy. Ary Andriamanitra de misy ao amin'ny teniny. Amin'izao vanim-potoana izao maro ireo olona mieritreritra hoe ankolafy roa samihafa Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Maka ny Baiboly no eny an-tanany ny olona, ary mazoto ery mitondra izany eny amin'izay alehany eny. Raha nontanianao izy hoe hoaiza ianao, de ilaza fa mandeha andray fahasoavana. Ny fanontaniana mipetraka nefa de ny hoe avy aiza moa no ahazoana fahasoavana. Ny fahasoavana de tokony ho raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny teny, de misy fahasoavana izany ao anatin'ireo tenin'ireo, ary misy ny fiainana ihany koa. Jereo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Averenao aoriako azafady. Ary ny teny de tonga nofo, ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, de voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray, feno fahasoavana sy fahamarinana. Jereo ny voalaza eto. Hoy izy, ny teny de tonga nofo. Miresaka momba an'i Jesosy izany. De Jesosy, milaza amin'ny Baiboly fa Andriamanitra ny teny. Andriamanitra izay nisy amin'ny mahateny azy, de nitafy ny vatan'olona iray ary tonga teto amin'ity tontolo hita mason'ny olombelona ity. Andriamanitra izany Jesosy, ary izy de tenin'Andriamanitra. Nahoana ary? Efa nandinika ny Genesisy sika. Ao amin'ny Genesisy toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo de milaza hoe fa nihazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Raha nanaiky ireo teny ireo Adama sy Eva, de ho nidika ho fiainana mandrakizay ho azy ireo izany. Teo koa ny hazonaina, ary raha nihinana ny voan'ny hazonaina izy ireo, de ho nahazo ny fiainana mandrakizay. Tsy noraisin'izy ireo tao am-pony tao anefa ireo teny ireo, fa nohenoana izy ireo fotsiny. Nohenoana izy ireo fotsiny izany, fa tsy noraisin'izy ireo tao am-pony tao. Ary avy eo ilay menarana, i Satana, de tonga ka nanao hoe tsy ho faty mihitsy ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo izany de hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara. Rehefa nilaza izany Satana,
nanaiky avy hatrany teny ny Eva. De nihinana ny voankazo izy. Zany no niandohan'ny fahafatesan'ny olona ary niandohan'ny fahalavon'ny olona. Koa raha vao lavo tamin'ny fahotana toy izany ny olona, ahoana ary no hamonjena azy? Nandefa ny teniny indray mandeha indray Andriamanitra. Jesosy ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny Baiboly koa de tenin'Andriamanitra. Koa raha mandray ny tenin'i Jesosy ao am-ponao amin'ny alalan'ny Baiboly ianao anio, de ho vaovà ny olan'ny fahotanao ary ho voavonjy ianao. Tamin'ny fanazavana iray teo aloha de nasehoko anareo izay voalaza ao amin'ny Jaona 10:5-telopolo. Antsoin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ireo izay nitongava ny tenin'Andriamanitra. Ko raha manaiky ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ianao, de lasa Andriamanitra. Zany hoe lasa zanak'Andriamanitra ianao. Andeha hodiniantsika ny Jaona 5 nge. Jaona 5:5-telopolo. Averenao aoriako zao azafady. Ny fanahy no manome fiainana. Ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ireo teny izay nolazaiko taminareo de fanahy. Ary fiainana koa ireo. Jereo izay voalaza eo. Izany ny tenin'i Jesosy. Ary hoy izy, ireo teny izay nolazaiko taminareo de fanahy, ary fiainana koa ireo. Fiainana ireo teny ireo. Koa raha mandray ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ao ianao anio, de ho velona ianao, ary ho vaovà ny olan'ny fahotanao. Afaka ny ho tonga olo-masina ianao. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, de tonga zanak'Andriamanitra. Mandray ny fiainana ary mandray ny fanahy masina. Avereny vakina ary ny Jaona 5. 5:5-20. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa. Avy ny ora ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre de ho velona. Hoy izy, ary tonga ankehitriny. Midika izany hoe isaky ny miaino ny tenin'ny Baiboly ianao. Ho anao ny ankehitriny de izao fotoana izao mihitsy, ary izay mandre de ho velona. Izay mandre de ho velona. Raha manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao, ny tenin'i Jesosy ao am-ponao ao, de ho velona ianao. Andeha sika hijery ny Jaona 5. 17. 5:17. Aza miasa ahazo ny sakafo mety ho levona, fa ny sakafo izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, satria izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Jesosy ny zanak'olona. Hitantsika eo am-piando an'io 5 io ny fomba namahanan'i Jesosy olona 5,000 tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Ary ny ampitson'iny de nisy olona maro nanatona an'i Jesosy. Tamin'izany andro izany de fantatr' Jesosy fa tonga ireo olona nanantena fa hovikisany indray tahaka ny namahanan'i Jesosy azy ireo ny omalin'io. De hoy Jesosy tamin'izy ireo, aza miasa ahazo ny sakafo mety ho levona, fa ny sakafo izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Rehefa niaina ny fiainanao teto amin'izao tontolo izao ianao mandrak'androany, de noho ny hanina mety ho levona ny ainanao izany fiainanao izany. Na de mihinana izany sakafo izany aza ianao mandritry ny androm-piainanao ange de mivoaka ny fivoahana fotsiny ihany izany ary lo e. Tsy izay fotsiny veno ny ainanao hatramin'izay. Nilaza Jesosy fa tokony hiasa ahazo ny hanina tsy mety levona isika. Izany hoe tokony hiasa ahazo ny hanina maharitra mandrakizay isika, de ny hanina mitondra fiainana mandrakizay izany. Ny hanina mitondra ny fiainana mandrakizay. De nanontany an'i Jesosy ny jiosy. Jereo ny 19:20. De hoy ireo taminy, inona no nataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Miasa ahazo ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay no atao hoe miasa ao an'Andriamanitra. Ka nanontany izay tokony ataon'izy ireo mba hanaovana ny asan'Andriamanitra ireo jiosy. De namaly azy ireo Jesosy eto amin'ny 19:20. Jesosy namaly
ka nanao tamin'izy ireo hoe izao no asan'Andriamanitra de ninonareo ilay nirahana. Ao Matio 7 hoy Jesosy: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo, tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Inona ny dikany hoe izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra? Ny hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra iray de mino marina ny Jesosy izay nirahan'Andriamanitra ary mandray azy ao am-pona ao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha lasa voavonjy ianao, raha mahazo ny fiainana mandrakizay, raha miaino ny tenin'Andriamanitra ianao ary mino izany ka mahazo ny fiainana mandrakizay, de izay no atao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra iray. Jereo ny 140. Fa izao ny sitrapon'ilay izay naniraka de ny ahazon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho nangana azy amin'ny andro farany. Jereo io. Inona ny sitrapon'ny ray? Inona ny dikany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra iray? Mibanjana ny zanak'Andriamanitra de Jesosy zanak'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra zany, ary mandray ny fiainana mandrakizay amin'ny finoana azy. Raha mandray ny fiainana mandrakizay amin'izany fomba izany ianao de manao ny sitrapon'Andriamanitra iray. Hitantsika eto ny valin'ny fanontaniantsika. Raha mahazo ny fiainana mandrakizay ianao de manao ny sitrapon'ny ray. Raha tsy mahazo ny fiainana mandrakizay kosa ianao de tsy manao araky ny sitrapony. Amin'izao fotoana izao ny olana lehibe indrindra de ny ota, ka ny fanontaniana mipetraka de hoe inona no azonao atao mba handoavana ny tambon'izany ota izany? Ahoana no handoavana ny tambom-pahotanao? Raha tsy mahita famonjena ianao ny fomba handoavana ny tambom-pahotanao de ny fandehanana any amin'ny helo. Ny olona tsy voavonjy de mandeha any amin'ny helo ary manonotra ny fahotana ihany. Tsy ahavita ny handoza ny tambon'izany anefa izy ireo, saingy misy fomba handoavana ny tambom-pahotanao. Jereo ary ny Hebreo 7 ao amin'ny testamenta vaovao zany. Hebreo 7 andininy 12. Ary araka ny lalàna, saika ny zavatra rehetra de diovina amin'ny rà avokoa, fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Averenao riko zao azafady. Raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ny fomba handoavana ny tambon'ny ota de ny fandatsahan-drà. Raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Tsy misy famelan-keloka. Lazaina eo ary fa tsy maintsy halatsaka ny rà mba handoavana ny tambon'ny ota ka voavonjy anao. Mamelaha ianao hanazava izany. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha de nomen'Andriamanitra didy arahana ny Israelita momba ny famelana ny fahotana. Ity ny drafitra anatin'ny tabernakely. Ity ny rindrin'ny tabernakely. Rindrin'ny tabernakely ity. Ity ny vavahady fidirana. Ary tao anatin'ny fidirana mihitsy nisy ny alitara. Teto kosa ny nanasan'ny mpisorona ny tanany sy ny tongony, satria tsy maintsy nitandrovina hatrany ny fahadiovany tao anatiny tao. Toerana masina no intsony ity ampahany amin'ny tempoly ity. Eto ny toerana ampiratiana mofo aseho. Ity ny fitoeran-jiro, ary ity ny alitara fandoroana didin-kazo-manitra. Ity ambony ity kosa ny toerana masina indrindra, ary teto nisy ny fiaran'ny fanekena. De teo koa ireo kerubim. Io toerana io nanehoana ny toerana nisy an'Andriamanitra. Koa raha nanota ny iray tamin'ny Israelita de tsy maintsy nanao sorona fanatitra. Noho ny fahotany de tsy maintsy namono zanak'ondry na omby izy, nanome zanak'ondry na omby ho an'ny mpisorona izay atao sorona, ary hamono izany teo ambonin'ny alitara. De nalay mpisorona ny ran'ilay biby, ary niditra tao amin'ny fitoerana masina izy hamafy ny rà. Nisy lakolosy volamena kely maromaro tamin'ny morotongotra akanjon'ny mpisorona. Niandro ny olona tetỳ ivelany, niaino tamin'ny mpanginana tanteraka, ary rehefa nandreny feon'ireo lakolosy ireo de nahafantatra fa voavaha ny olan'ny fahotana. Fantatr'izy ireo fa tokony ho ny rahan'izy ireo manokana no halatsaka noho ny fahotan'izy ireo. Saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo de tsy nitaky ny andatsahan'izy ireo izany ran'izy ireo zany izy, fa namela azy ireo handatsaka rahambiby asolo izany. Nahafantatra ireo olona ireo hoe
raha nanolotra rahambiby teo anatrehan'Andriamanitra ho tambo fahotana izy ireo, de voavela ny heloka izy ireo. Zany no antony nandidian'Andriamanitra azy ireo hanolotra ireny sorony ireny. Toy izay ny lalàna momba ny sorona, ny lalàna momba ny sorona. Izany ny ampahany tamin'ny lalàna nifeny sorona. Tsy ny ran'le olona ny tsy maintsy nalatsaka, fa namela azy hamono biby Andriamanitra ary hanolotra ny ran'izany biby izany, handoavana ny tambon'ireo ho tan'ilay olona. Aloka daholo anefa izany rehetra izany. Andeha isika hijery ny Hebreo 10:1. Ny toko manaraka eo mihitsy izany a. Fa ny lalàna izay misy aloka ireo zava-tsy ho avy, fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany, de tsy mahatanteraka velively ireo olona manatona miaraka amin'ny sorona fanatitra terin'izy ireo hatrany isan-taona. Tandindona izany. Raha mandeha eny an-dalana ny olona, de manaraka azy eny ny tandindony sa tsy izany? Tsy izany anefa ny tena izy. Fanoharana fotsiny izany. Fanoharana. Aloky ny asa famongorana ny fahotana. Jereo ny 4. Averenao aoriako izao azafady e. Fa tsy mahaisotra ota ny ranomby lahy sy ny ranosy lahy. Lazainy eto fa tsy mahaisotra ny fahotan'ny olona ny rambiby. Ahoana tokoa moa no ahafahan'ny rambiby hamahan'ny olona ny fahotana izay ataon'ny olona? Avy eo anefa ny 5. Noho izany, rehefa niditra tamin'izao tontolo izao izy, ny nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao izany, de niteny hoe ny sorona sy ny fanatitra tsy tianao, fa vatana no nomaninao ho ahy. Ankehitriny de vatana izay tsy an'ny biby, vatana fa tsy vatan'ny biby no efa nomanina, ary ny rano de azo alatsaka hasolo ahy. Izay rà zay a de azo alatsaka hasolo ny rà, ary zany vatana izany de ny vatan'i Jesosy. Tsy maintsy alatsaka ny rà ho famelan-kelo. Namono biby ary nanolotra ny ràn'izany teo anatrehan'Andriamanitra ny Israelita. Nefa karazana fanoharana fotsiny izany. Fanoharana izany fa tsy ilay tena izy. Ary noho izany, mba handoavana ny tambon'ireo fahotako de nanomana vatana iray Andriamanitra, ary rà avy amin'izany no tsy maintsy nalatsaka. Jesosy izany vatana izany. Andeha isika hijery ny Jaona 1. Asio marika ny Hebreo 7. Mbola iverenantsika mantsy izy io. 1:7. Amin'izao fotoana izao, eo ampamakian'ireo andiniteny eo amin'ny Baiboly ireo ianao a, teny iray monja amin'ireo de mety hamahan'ny olana ao am-ponao. Andininy iray ihany de ampy. Tsy ilana teny maro ny famahana ny olana ao am-ponao, fa andininy iray ihany no hany ilainao. Ko rehefa tafiditra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra, miresaka momba ireo izay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly, manjary Andriamanitra ireo izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Ko rehefa mitodika amin'ireo andiniteny eo amin'ny Baiboly ireo sika, de te hilaza aminao mialoha mba tsy hanantena karazana fihetsem-po hafahafa. Fanontaniana tsotra fotsiny, hoe manome vahaolana ho anao amin'ny olanao ve ireo tenin'ireo? Mamany olanao ve izy ireo sa tsia? Izay ihany no tokony ho eritreretinao. Mamany olan'ny fahotanao ve ireo teny eo amin'ny Baiboly ireo sa tsia? Izay ilay fanontaniana. 7:20 ary. Jaona 1:1. 7:20. Noho ny ampitso, de nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona, ka hoy izy, azafady averenao aoriako izao a. Jereo, ny zanak'Ondrin'Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Jereo izay voalaza eto momba an'i Jesosy. Nahoana Jesosy ny zanak'Ondrin'Andriamanitra? Nisorona natolotry ny mpisorona rehefa namono biby teo ambonin'ny alitara sy nanolotra ny rany izany teo anatrehan'Andriamanitra izy, de nibanjinana an' Jesosy izay tonga ho zanak'Ondrin'Andriamanitra, mba hitondra eny aminy fahotana izao tontolo izao sy handony tambon'ireo ota ireo amin'ny fandatsahany rany. Jereo, ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao.
ity alitara eto ity de maneho ny hazo fijaliana. Ity zany no hazo fijaliana. Nahoana Jesosy no nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana? Jereo ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Nentin' Jesosy ho eny aminy ireo fahotana rehetra an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo zao. Teo amin'ny hazo fijaliana no nitondran'i Jesosy ho eny amin'ny otan'ny olona rehetra, nanomboka tamin'ireo fahotany Adama ka hatramin'ireo fahotan'ny olona farany indrindra amin'ny andro farany zao tontolo zao. Zany no antony nandatsahany rano teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny dikan'izany? Tamin'izany fomba izany no nandoavany tambon'ireo otako sy ireo otanao. Nandony tambom-pahotana nisy olo-toerana antsika izy. Andeha isika hijery ny Korintianina faharoa toko 15. Korintianina faharoa toko 15 andininy faha 120. Andininy faha 120 mamela amaky ny andininy faha 720 aloha e. Izany hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy. Avereny izay lazaiko azafady. Ka tsy nanisa ny fahadisoan'izy ireo. Jereo izay voalaza eto. Tafiditra eto koa ireo fahotanao rehefa milaza izy hoe ny fahadisoan'izy ireo. Andriamanitra tsy nanisa ny fahadisoan'izy ireo. Nisainy teny amin'i Jesosy ireo fahotan'ireo. Jereo zao ny andininy faha 120. Averenao riko azafady. Fa izy izay tsy nahalala ota de nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Jereo ty, tsy nahalala ota Jesosy a? Raha nanota na nahafantatra ota mantsy Jesosy, de tsy ho nahafeno fepetra hitondra ireo fahotantsika ho eny aminy izy. Nahoana ary? Satria ho nanana ny fahotany manokana izy, koa ahoana moa no ahafahany mamany fahotako? Eritrereto hoe misy olona roa nangalatra ka samy voasambotra izy ireo. Heloka mitovy ihany nataon'izy ireo a. Eritrereto anefa hoe tsara fanabenana ny kiray tamin'izy ireo ka nilaza tamin'ny pôlisy ny sambotra azy ireo hoe samy nisamborina noho ny halatra izahay, fa izany no anefa ny sara ny heloka ity olona ity. De inona no lazain'ny pôlisy? Le karin'olona ity, fa angamo ianao tsy manana ny heloka manokana? Raha nanao heloka ianao de tsy maintsy manefa ny fandikan-dalàna nataonao. Ny olona manana ota azo manokana de tsy afaka manonitra ny otan'ny hafa. Koa tsy misy olona na iray aza zany eto amin'izao tontolo izao, na iza zany na iza, afaka manefa ny tambon'ny ota ho an'ny olon-kafa. I Jesosy kosa de tsy nanana ota. Koa izany no antony hoe izay tsy nahalala ota de nataon'Andriamanitra ho ota hamonjy antsika. Lasa vongan'ota nisolo toerana antsika Jesosy. Nahoana? Nandatsaka ny rano Jesosy mba handoavana ny tambon'ireo otantsika. Jereo ary zao ny filazantsara Matthieu toko 20. Matthieu toko 20. Matthieu toko 20 andininy faha 20. Andininy faha 20. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo, ary hanolotra ny ainy ho vidim-panavotana ho an'ny maro. Ny zanak'olona de Jesosy a. Nahoana Jesosy no tonga teto amin'izao tontolo izao? Tsy tonga ho tompoina izy, fa mba hanompo ireo mpanota izay voatendry ho amin'ny fandringanana. Izy, izany hoe Jesosy, de nanolotra ny ainy ho vidim-panavotana ho an'ny maro. Ny vidim-panavotana amin'ny teny koreana de azo soratana amin'ny litera sinoa. Ary zany soratra zany de avy amin'ny teny hoe manavotra, mba handoavana ny vidin'ny ain'olon-kafa. Tonga izy mba handony tambiny ahazona fiainana. Tonga hamonjy ny olona izy. Nahoana Jesosy no tonga teto amin'izao tontolo izao ary? Tonga izy mba hanolotra ny ainy ho avotra ho an'ny maro.
Izany no voalaza eo. Ary noho izany raha tsy noho io fomba natolotry Jesosy io, de tsy nisy fomba handoavana ny tambiny fahotantsika. Tsy hisy fomba hanonerana an'io tantsika. Jereo zao ny Matthieu 6:20, andininy 7:20. 6:20, andininy 7:20. Avy eo izy de nandray ny kaopy ka nanolotra fisaorana ary nanome izany ho azy ireo sady niteny hoe: misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity ny rako amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Tamin'ny sakafo hariva farany de namaky mofo aloha Jesosy, ary avy eo de nandray ny kapoaky ny divay izy ka nanolotra izany tamin'ny mpianany, ary nasainy nisotro tamin'izany izy ireo. Ary raha nanao izany izy de niteny hoe: fa ity ny rako amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ny ranon'ny fanekena. Ny fanekem-pihavanana de fampanantenana. Nilaza izy fa io ny rany izay mirakitra ny teny fikasana momba ny famelan-keloka. Zany no nolazainy Jesosy. Raha mandinika izany ianao de mety ho fantatrao hoe vahaolana amin'ny olan'ireo fahotana izay vitanao na tsia ireo tenin'ireo. Raha manaiky ireo tenin'ireo ianao ary tena mino azy ireo arak'izay isehoany eo mihitsy de ho fantatrao ny tiany Jesosy ho lazaina rehefa nilaza izy fa ny rà nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana de ho famelana ireo fahotan'ny maro. Ko rehefa nilaza izy hoe rà amin'ny fanekena vaovao, inona ary ny dikan'izany? Ny fampanantenana na teny fikasana de karazana fifanarahana. Rehefa miresaka momba ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao sika, ny teny hoe testamenta de midika hoe fampanantenana na teny fikasana. Ny testamenta taloha ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'ny lalàna. Tsy afaka niovavonjy amin'ny alalan'ny teny fikasan'ny lalàna nefa ny olona. Ny testamenta vaovao kosa de midika hoe fampanantenana vaovao. Ary io fampanantenana vaovao io de ny fampanantenana famelan-keloka amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy. Izany no fampanantenana vaovao. Noho izany rehefa mividy na mivarotra trano sika de misy antonta taratasy soratana sa tsy zany moa? Ary rehefa feno ireo antonta taratasy, inona ny zavatra farany hanampin'izany? Inona ny zavatra farany ampinao eo? Rehefa mividy na mivarotra trano ianao ary efa vonona ny antonta taratasy rehetra, inona ary ny zavatra farany ampina eo? Ny tombo-kasenao manokana sa tsy zany? Sonino ataon'ny olona any Etazonia. Any Korea kosa raha vao voahisinao ny tombo-kasenao manokana zany antonta taratasy zany, de tsy misy fomba azo anovana izany intsony. Eto, raha ny amin'ny ran'i Jesosy ny resahana, de avy amin'ny andaniny ihany no nanomezana io teny fikasana io. Avy amin'ny andaniny ihany zany. Rehefa nandatsaka ny ràny Jesosy de izany ny pirofo fa namela tsy misy fepetr'ireo fahotantsika izy. Ny rany no tombo-kase eo amin'ny teny fikasana. Efa 2 taona lasa zay. Efa 2 taona lasa sahady zay. Rehefa nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, de nalatsaka ny rany no ireo fahotanao sy ireo ako. Tsy nisy ota mihitsy tao amin'ny ràny Jesosy, ka izany no antony nahafahan'ny rany nanome famelan-keloka ho an'ireo otan'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Andesika hijery ny Isaia 7:15. Ao amin'ny testamenta taloha zany andininy 5. Isaia 7:15, andininy 5. Isaia 7:15, andininy 5, mba averenao riko azafady. Nefa izy de niratraina no ireo fahadisoantsika, notorotoroina izy no ireo elontsika. Ny famaizana nahazontsika fihavanana de nampiarina taminy, ary ireo dian-kapoka taminy no nanasitranana antsika. Ny izy eto de Jesosy.
izy dia noratraina no ireo fahadisoantsika. Ny fantika an-dalàna dia ireo fahotana ataontsika amin'ireo zavatra ataontsika. Izy dia noratraina no ireo fahadisoantsika. Notorotoroina izy. Rehefa maty izy dia nolefonina tamin'ny sabatra ny lany vony. Izy koa dia nitsondronina tamin'ny fantsika, ary koa tamin'ireo tsilo tamin'ny satroka natao teo amin'ny lohany. Izany no resahana rehefa lazaina fa noratraina izy. Nitorotoroina izy no ireo elontsika. Ny famaizana nahazoantsika fihevanana dia nampiarina taminy, ary ireo dian-kapoka taminy no nanasitranana antsika. Izany hoe sitrana ny aretin'ny fanahintsika izay antsoina hoe fahotana. Moa ve tsy mahavan'ny olona ny fahotana ao ireo tenin'ireo? Afaka miteny hoe isika ve raha manilika ny tenako? Tafiditra ny teny hoe isika koa sa tsy izany? Koa rehefa mamaky ny Baiboly isika, rehefa mamaky ny teny hoe fa lehibe tokoa ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho ringana izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, dia misy olona miteny hoe namonjy izao tontolo izao Andriamanitra. Tsara izany ho an'izao tontolo izao fa izaho tsy tafiditra amin'izany. Lazain'izy ireo fa tonga hitondra ireo fahotantsika ho eny aminy Jesosy, saingy tsy mampiditra ny tenan'izy ireo amin'ny hoe tsika izy ireo. Ary vokatr'izany dia tsy mino izy ireo fa voavely ireo elok'izy ireo manokana, hoe voavonjy izy ireo, hoe voavela eloka izy ireo. Mino izy ireo fa voavely ireo elontsika, saingy tsy hinon'izy ireo kosa hoe voavely ireo fahotako, izany hoe ireo fahotan'izy ireo manokana. Ary vokatr'izany dia tsy miditra ao am-pon'ireny olona ireny tsirairay avy ny teny. Averenao riko indray izao azafady. Izy dia noratraina noho ireo fahadisoako. Nitorotoroina izy noho ireo heloko. Marina izany sa tsy izany? Jereo areto eo am-pienoana izany rehetra izany angamba ianao dia mieritreritra toy izao. Jesosy dia olona niaina ary maty 4 taona lasa izay, nefa izaho tsy mbola velona tamin'izany fotoana izany. Aiza ary ny fifandraisan'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana 4 taona lasa izay, sy izaho miaina ary manota amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao? Tsy dia mahita loatra izany fifandraisana izany ianao, ka mety eritreritra angamba hoe tena hafahafa mihitsy izany. Angamba ianao mieritreritra hoe raha mandatsaka ny rano Jesosy ka maty amin'izao fotoana izao eto ambany masoko eto, dia ho azoko hoe noho ny fahotako manokana izany. Izaho nefa tsy mbola velona 4 taona lasa izay, koa ahoana no ahavoavely ireo fahotako? Ahoana ary ny tokony atao rehefa mamaky ny Baiboly isika? Tenin'Andriamanitra ny Baiboly, ka mila mamaky ny Baiboly araka ny fomba fijerin'Andriamanitra isika. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra dia mihoatra ny fotoana sy ny habaka, na ny temps et l'espace. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, manazava izany toy izao foana: andeha ange atao hoe bibikely ity raha mandeha avy eto ka hatreto ity bibikely ity, dia ho ela be vao tonga. Ho ela be tokoa vao tonga eto ny bibikely iray mandeha avy eto manketo. Izaho kosa nefa afaka mahita ireo toerana roa ireo miaraka tokony iray mijery monja. Iray ihany no fahitako io toerana io. Hitako miaraka ny fiandohana sy ny fiafarana. Raha ity Andriamanitra dia afaka mahita ity fiandohana ity sy ity fiafarana ity miaraka amin'ny fotoana iray ihany izy. Satria mandrakizay Andriamanitra. Satria Andriamanitra mihoatra ny fotoana sy ny habaka. Hitany indray mandeha daholo izany rehetra izany. Koa rehefa nandatsaka ny rano Jesosy 4 taona lasa izay, raha raisintsika hoe ity ny fotoanany fahorian-dehibe ary miaina amin'ity vanim-potoana ity isika, efa fantatr'Andriamanitra mialoha fa hisy olona ho velona ohatra ny Seolina 4 taona aty aoriany nanombohana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary hanao izao karazana fahotana rehetra izao. Efa fantany izany rehetra izany.
Efa fantatr'Andriamanitra zany rehetra zany. Efa niseho teo anatrehan'Andriamanitra 2 taona lasa zay reo fahotana zay ataonao eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Koa noho izany, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy tamin'io fotoana io ihany 2 taona lasa zay, dia nanaisotra reo fahotana rehetra an'izao tontolo izao izy. Noho izany, araka ny fijerin'Andriamanitra, dia voavela avokoa ireo fahotan'ireo. Tsy azonao ve? Nahoana ny tsy azonao? Satria ianao miezaka mandinika ny asan'Andriamanitra amin'ny sainankelon'olombelona anananao ka. Andramo ange ny mijery izany amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra e. Araka ny fijerin'Andriamanitra dia efa voaloha 2 taona lasa zay ny tambon'ny fahotan'ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Nahazo ny tambon'ireo fahotan'ireo izy. Efa navelan'Andriamanitra ireo ota rehetra ireo, ary miandry izy. Andeha isika handinika ohatra iray hafa. Ity Andriamanitra, ary ity misy olona iray. Efa lasa eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotan'io olona io. Misy toetra roa amin'ny toetran'Andriamanitra. Ny iray amin'izy ireo dia ny fitiavana, ary ny iray hafa kosa dia ny rariny. Mpanota ity olona ity. Ny fahotan'io olona io dia sady ao anatiny ao ny ety ivelany. Ny ota ao anatiny dia olana izay vaovao azy, satria mantsy tsarainy ireo ota ataon'ny olona. Satria ny olona iray dia tsaraina araka ireo fahotana izay nataony. Tia olona io Andriamanitra, ary satria tia ny olona io, dia tokony hamela tsy misy fepetra ny heloka io olona io izy izany. Raha mamela heloka io olona io tsy misy fepetra nefa izy, dia ahoana izany ny amin'ity fahotana ity? Raha namela fotsiny ity fahotana ity Andriamanitra, dia tsy ho Andriamanitra ny rariny izy izany. Ny toetran'Andriamanitra mpandala ny rariny dia mitaky ny hamahana ny olana momba io fahotana io, satria mankahala ota Andriamanitra. Mpanota ity olona ity sa tsy izany moa? Tia mpanota Andriamanitra, fa halany kosa ny ota. Koa noho izany dia mila vahana ny olana momba io fahotana io. Raha tsy voavaha ny olana momba io ota io, dia tsy afaka mamela heloka io mpanota io ny fitiavan'Andriamanitra. Noho izany, nentin'i Jesosy ho eny aminy ireo fahotantsika, ary noho izany fahotana izany, dia nandatsaka ny rahany teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ka izay no nanesoran'izany fahotana izany. Tia ny mpanota izy, ka nanome famelan-keloka tamin'izany fomba izany. Mpanota daholo ianareo, nefa Jesosy namaha ny olana momba ny fahotanareo teo amin'ny hazo fijaliana. Ary satria tianao Andriamanitra, dia namela ny heloka ao izy. Izany no izy, na mino ianao na tsia. Na mino ianao na tsia dia izay no izy. Raha izany no izy dia afaka mankany an-danitra ny olona rehetra. Nahoana nefa tsy ny rehetra no afaka mankany an-danitra? Satria raha mino izay zava-misy tena marina izay ianao, vao voafonjy. Raha mino ianao dia mahita famonjena, ary raha tsy mino ianao dia tsy hahita famonjena. Izany no izy. Na ino ianao na tsy ino, miankina aminao ihany io. Andeha ho vakiantsika indray mandeha indray izao mialohan'ny hanohizantsika ny fotoana. Averenao riko izao azafady ange. Nefa izy dia noratraina no rehefa hadisontsika. Notorotoroina izy no reo helontsika. Ny famaizana nahazontsika fihavanana dia nampiarina taminy, ary ireo dian-kapoka taminy no nanasitranana antsika. Isika rehetra dia efa nania toy ny ondry. Samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra. Ary Jehova nampiatra teny aminy ny helontsika rehetra. Jereo izay voalaza eto.
hoy izy, ary Jehova nampiatra teny aminy. Iza ny resahana amin'izany? Ary Jehova nampiatra teny aminy ny helontsika rehetra. Raha apetraka amiko ihany ny enta-mavesatry ny fahotako dia tsy maintsy ho any mihelo aho. Tsy avelan'Andriamanitra amiko anefa izany olan'izany. Napetrany eny amin'i Jesosy izany enta-mavesatra izany, ary ny solo-toerana Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako. Andeha isika hijery ny Petera voalohany toko 7. Petera voalohany toko 7. Petera voalohany toko 7 andininy 7:20. Petera voalohany toko 7 andininy 7:20. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ireo ota, ny marina hamonjy ny tsy marina. Jereo ny voalaza eto. Marina Jesosy fa amin'ny maha olo marina azy dia maty ho an'ny tsy marina izy, ho an'ny mpanota. Maty teo amin'ny toeran'ny mpanota Jesosy. Moa tsy izay ve nolazainy eo? Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha. Lazainy eo hoe indray mandeha. Indray mandeha ihany. Efa nijaly indray mandeha noho ireo ota, ny marina hamonjy ny tsy marina. Isika ange ny tokony ho faty e. Tokony ho nandatsaka ny rahantsika isika ary ho any amin'ny helo. Nefa Jesosy indray no maty ny solo-toerana antsika noho ireo fahotantsika. Noho izany, maty ny solo-toerana antsika Jesosy noho ny amin'ny fanahintsika. Dia tsy maintsy ho faty koa ve isika sa tsia? Tsy fantatro. Tsy haiko izay tokony ataoko. Mety hilaza izany ianao. Mazava loatra fa ho faty ny nofintsika. Resahan'ny Baiboly anefa aveo hoe ny fahariy mirehitra afo sy solofara, izany ny fahafatesana faharoa. Hosolontsika dia i Jesosy no maty ny fahafatesana mitondra any amin'ny helo, ka raha mino fotsiny isika dia tsy misy fahafatesana mitondra antsika any amin'ny helo. Andeha isika hijery ny Hebreo toko 7. Efa nasiantsika marika ny Hebreo toko 7 teo aloha teo sa tsy izany moa? Andininy 2:20 ary. Hebreo toko 7 andininy 2:20. Andininy 2:20 averenao aoriako azafady. Tsy raha nosy lahy sy ranon-janak'omby ny nentiny, fa ny raha ny tenany. Dia niditra indray mandeha monja, nankao amin'ny toerana masina indrindra izy, ka nahazo fanavotana mandrakizay. Jereo izay voalaza eto. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia nilaza tamin'ny Israelita Andriamanitra mba hamono ho silàna zanak'omby, karazana aloka mialoha izany. Fa ny voalaza eto hoe tsy raha nosy lahy sy ranon-janak'omby ny nentiny, fa ny raha ny tenany. Iza ny resahany eo? Tamin'ny rano manokana no nahazon'i Jesosy ny fanavotana mandrakizay. Tanteraka ny fanavotana mandrakizay. Tamin'ny rano manokana no nanatanterahany fanavotana mandrakizay. Tsy fanavotana vetivety fotsiny izany, fa fanavotana mandrakizay. Tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona momba fanavotana mandrakizay io, izay notanterahina indray mandeha monja ho an'ny rehetra, na dia mamaky ny Baiboly aza ny olona. Indray mandeha monja ary ho an'ny rehetra nahazony ny fanavotana mandrakizay. Nandony tambon'ny ota mandrakizay izy. Ny fanavotana dia fandoavana ny tambom-pahotana. Nandony tambom-pahotana izy indray mandeha monja ho an'ny rehetra ary mandrakizay. Izay tsy fantatry ny olona amin'ny ankapobeny. Tsy zavatra miforiporon'ity lehilahy antsoina hoe Sintrankaony ity akory izany e. Tenin'izy ireo. Tenin'Andriamanitra ireo. Ny rano ny tenany dia niditra indray mandeha monja nankao amin'ny toerana masina indrindra izy, ka nahazo fanavotana mandrakizay. Inona ny dikany hoe niditra indray mandeha monja nankao amin'ny toerana masina indrindra izy? Jereo eto, maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary aveo izy dia nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra. Izany hoe nankeo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa nao ny mpisorona
ninaka ny raham-biby ary niditra tao amin'ny toerana masina indrindra. Ny toerana masina indrindra ny toerana misy an'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho mpisorona be. Rehefa maty Jesosy de tamin'ny nahazanak'ondry azy zany, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa izy de tamin'ny mahampisorona be azy zany. Noho izany, amin'ny mahampisorona be azy de naka ny rano izy ary niditra nankeo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao de eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'ny mahampisorona be azy, ary eo izy no miteny ho antsika. Hivoaka avy ao izy amin'ny fotoana iavian'ny fanondroany. Voalaza ary fa niditra indray mandeha monja nankao amin'ny fitoerana masina indrindra izy. Koa tamin'izay fotoana izay de voavely indray maka-monja ny fahotany izao tontolo izao. Indray maka-monja ary mandrakizay. Sarotra aminao angamba mino izany. Ahoana no hatanteraka izany zavatra izany? Toa tsy misy dikany fotsiny izao izany. Ary tsy izay ny karazana vahaolana nandrasanao mafy, ka tsy afaka mino izany fotsiny izao ianao. Misy aza moa dokotera momba ny teolojia tsy mino izany. Niasa tao amin'ny Far East Broadcasting Company taloha. Nanao toriteny mitovy amin'izao tamin'izany fotoana izany. Nozavaiko fa ny rahan'i Jesosy dia nahavita ny fanavotana mandrakizay indray maka-monja ho an'ny rehetra. Indray andro anefa dia nisy olona nandre izany toriteny izany, tonga nametraka fitarainana hamelezana. Koreana ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'io onjam-peo io. Ny talen'ny onjam-peo kosa dia misionera Amerikanina antsoina hoe Pence, Andriamatoa Pence, pastera izy. Dia nanatona ny Reverend Pence ilay filohan'ny filan-kevim-pitantanana mba hitaraina momba. Tsy manaraka ny finoana eken'ny be sy ny maro io pasteur Cohen io. Tsy maintsy roahanao io. Nahoana? Nahoana ianao no miteny izany? Amin'ny toriteniny izy dia milaza fa voavela heloka indray mandeha monja ary mandrakizay sika. Tsy fanarahana ny finoana eken'ny be sy ny maro izany. Raha izany ry Dr Kang, inona kosa ary no hinonao? Hoy izy, tsy maintsy mibebaka ny olona mandra-pahatonga ny andro hahafatesana. Tsy maintsy mibebaka izy amin'ity taona ity sy amin'ny taona manaraka. Mibebaka dia mibebaka, ary avy eo mibebaka indray alohan'ny hahafatesana. Ary raha manao izany izy dia ho voavela tanteraka rehefa ho tany, ka ho voavonjy izy. Rehefa nandre izany ny Reverend Pence dia nandinika izany vetivety, ary avy eo dia niteny hoe, izany ve? Za koa anefa mino mitovy amin'izay non'ny pasteur Cohen. Izay mivaly ny nomeny. Raha vao nahare izany ilay filohan'ny filan-kevim-pitantanana dia nametra-pialana avy hatrany ary lasa. Andeha atao hoe ny ilaina ny mibebaka imbetsaka toy izany. Ny fomba fibebahan'ny olona dia ny fankanesany any amin'irony fivoriam-be fifoazany irony. Noho izany, alaivo sary an-tsaina hoe mandeha mivory ihany ny olona iray ary mahazo fahasoavana be dia be. Mitomany be, mibebaka amin'ireo fahotany rehetra. Raha manala ny fony mitomany eo ny olona iray dia mahatsiaro maivamaivana ary manjavona daholo ireo anketrahana ny orona tao anatiny. Mihevitra izy izao fa namela ny helo ny Andriamanitra ka manomboka manao hira fiderana izy. Inona nefa ny hira ataony? Voavely ankehitriny ireo fahotako lasa rehetra ozy. Voavely ireo elony taloha. Raha izany no izy tsy voavela ny fahotako ho avy. Izay ny dikan'izany. Ary avy eo, rehefa avy nibebaka tamin'izany fomba izany izy, manomboka any ampitsiny io ihany dia hitany fa manomboka manoty indray izy noho ny antony maro samihafa. Mandainga indray izy, ary tezitra indray, ary mifamaly aman'olona, dia manomboka manangona ota hafa indray izy. Satria tsy afaka mibebaka ny amin'izy ireo avy hatrany izy. Tehiriziny ireo fahotany. Angoniny tsirairay izany satria mila mibebaka ny amin'izy rehetra ireo izy rehefa mandeha ny fivoriam-be fifoazana manaraka. Noho izany dia namory azy rehetra izy ary nikasany andeha ny fivoriam-be fifoazana manaraka. Miandry fatratra ny hivian'ilay andro izy. Manao ny fanomanana rehetra ilaina anatrehan'izany izy mba hampizotra soamantsara ny zavatra rehetra rehefa lasa izy. Saingy ny andro mialoha izay dia misy zavatra tsy mety amin'ny fiarana, ka hiarany lozam-pifamoivoizana izy ary maty. Everinao ve fa ho voavonjy io olona io? Sa tsy?
Ahoana? Tsy ho voavonjy izy e. Tsy ho voavonjy izy. Fantatra hoe ny antony? Satria ny olana fahotana de tsy maintsy voavaha tanteraka ho an'ny olona iray mba ahavoavonjy azy. Raha mbola mitoetra na ny kely indrindra amin'ireo ota aza, de tsy voavonjy ny olona iray. Mbola nanana ota tao am-pony anefa io olona io sa tsy zany? Nibebahan'ireo fahotany taloha ary voavela ny elony tamin'izany, nefa mbola nanana ny ota ataony taty aoriana izy sa tsy zany? Ary noho izany de tsy voavonjy izy. Tsy maintsy voavela tanteraka ny ota. Indray mandeha monja no amelana ny ota rehetra ary mandrakizay. Tsy zavatra foroporoniko fotsiny akory zany. Jereo zay voalaza eo. Averenao aoriako zao azafady. Fa ny ranony tenany de niditra indray mandeha monja nankao amin'ny toerana masina indrindra izy, ka nahazo fanavotana mandrakizay. Nahazo fanavotana mandrakizay izy, indray mandeha monja. Indray mandeha monja, mandrakizay. Andeha ho toy isitsika amin'ny 220. Fa raha izany, de tsy maintsy ho nijaly matetika izy nanomboka tamin'ny nanorenana izao tontolo izao. Fa ankehitriny de efa niseho indray mandeha tamin'izao fiafaran'ny fotoana izao izy, mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany tenany hosorona. Jereo zay voalaza eto. Mialoha izany de resahany momba ny zava-nitranga tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha de namono zanak'ondry ny Israelita ary nanolotra izany hosorona tao amin'ny tempoly. Na koa ombony natolotra izy ireo. Maty ihany anefa ilay mpisorona noho ny farany a. De ny zanak'ilay mpisorona nandimby azy nanao ny anjara asany. Nanjary mpisorona ny zanak'ilay mpisorona ary nanatontosany andraikitry ny mpisorona. Ary rehefa maty izy avy eo, de ny zanany iray koa ny lasa mpisorona. Indray mandeha isan-taona no natao ireo soron'ireo tamin'ilay nantsoina hoe andro fanavotana. Indray mandeha isan-taona no nanaovana izany. Nahoana ary? Araka ny efa nilazaiko teo aloha, de tsy mahaisotra ny ota ny rano sy lasan'ny ranjanak'omby, fa ireo soron'ireo de natao anehoana mialoha hoe ho avy ny tena zanak'ondry, ka naisotra tokoa ireo fahotany zao tontolo zao. Raha toa ka tsy maintsy mibebaka hatrany hatrany ny olona iray isaky ny manao fahotana mba ahazoany famelan-keloka, de tsy maintsy maty imbetsaka koa zany Jesosy. Mamelà ianao anontany anao. Impiry moa Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana? Indray mandeha, sa tsy zany? Mamelà indray ianao zao ametraka fanontaniana iray hafa aminao. Hoviany Jesosy no nandatsaka ny rano mba hanomezana famelan-keloka ho an'ireo olona niaina tamin'ny fotoana nahateto an-tany azy? Ahoana ny amin'ireo olona niaina rivo-taona lasa izay? Hoviany izy no nandatsaka ny rano mba hanomezana famelan-keloka ho an'ireo olona niaina rivo-taona lasa izay? Raha izany no izy e. Hoviany Jesosy no nandatsaka ny rano ho famelan-keloka ho an'ireo olona miaina amin'izao andro vanim-potoana iainantsika izao? Hitanao, ny rano Jesosy izay nalatsa ny indray mandeha monja, 2000 taona lasa izay, de nalatsaka noho ireo fahotan'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ka izany ny famelan-keloka mandrakizay. Mandrakizay ary indray mandeha monja ho an'ny rehetra. Sa tsy zany? Resaka tokony ho azonao antoka tanteraka ao am-ponao ao zany a. Alao sary an-tsaina hoe misy olona roa, ary ny anankiray amin'izy ireo de mibebaka toy izao. Ambava ahoana ny fahafatesana izy zany e. Raha ny marina de efa ho faty mihitsy izy. Ary hoy izy hoe, Tompo Andriamanitra, mino aho fa amela ireo fahotako ianao. Mino aho fa amela heloka ianao. Mino aho fa... Ny faranan'ny olona iray any an-danitra na any amin'ny helo de resaka fotoana fotsiny ihany.
mino io olona io fa ho voavely reo elony, tsy famonjena zany. Ny famonjena de resaka finoana hoe efa voavela heloka ianao. Ity olona iray afy ity indray zao heverina, manaintaina izy nefa hoy izy: tompo, misaotra anao a, mino aho fa efa navelanao rehefa ho tako, misaotra anao a. Olona voavonjy io, raha vao mino ny olona iray fa efa voavely reo elony a, de zay ny fiafaran'ny olana. Ny finoana fa amelanao Andriamanitra de resaka mbola ho avy. Amin'ny ho avy ve ianao anefa vao ahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy? Sa kosa ianao efa voavela heloka? Resaka fotoana fotsiny ihany no ankanesan'ny olona iray any an-danitra na amin'ny helo. Ny finoana famelan-keloka ho avy de mahatonga ny olona iray ho any amin'ny helo, fa ny finoana famelan-keloka efa tanteraka kosa de mitondra azy any an-danitra. Jereo zao ny 2:40. Fa raha izany de tsy maintsy ho mijaly matetika izy nanomboka tamin'ny nanorenana izao tontolo izao, fa ankehitriny de efa niseho indray mandeha tamin'izao fiafaran'ny fotoana izao izy, mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tena nosorony. Ho an'ny Hebreo de nanomboka tamin'ny evian'i Jesosy ny fiafaran'ny fotoana, efa niseho indray mandeha izy mba hanao sorona ny tenany. Indray mandeha, jereo zao ny 7:20. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary aorian'izany ny fitsarana, de tahaka izany koa Kristy natolotra indray mandeha hitondra reo ho tany maro. Natolotra indray mandeha izy. De tahaka izany koa Kristy natolotra indray mandeha hitondra reo ho tany maro. Am'ireo zay miandry azy fatratra, de iseho fanondroana izy, tsy aminota ho famonjena. Jereo ny voalaza eto. Ny famonjena ny farany zay resahana eto de ny famonjena ny nofo. Am'ireo zay miandry azy fatratra de iseho fanondroana izy, tsy aminota ho famonjena. Mila miandry mafy ny tompo sika saingy tsy amin'ny fahotana. Raha miteny fotsiny ianao hoe ataoko ahoana re ny fahotako e? Tompo, mamela no iny Jesosy tonga, de ho verimaina daholo zany rehetra zany. Jereo ny voalaza eto. Am'ireo zay miandry azy fatratra de iseho fanondroana izy, tsy aminota ho famonjena. Tsy maintsy miandry ny fiavian'ny tompo tsy aminota sika e. Jereo zao ny 10:20. Hebreo 10:20 mba haverenao riako azafady. Am'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika amin'ny alalan'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha monja. Moa ve zany milaza fa ho amasinina isika, sa efa no amasinina? Hitanao, efa no amasinina isika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha monja. Inona ny dikany hoe efa no amasinina isika? Midika zany fa efa voavely reo fahotantsika. Izany ny fomba fanamasinana. Tsy tokony ho voafitaka ny amin'ny fomba fanamasinana antsika isika. Ahoana moa ny fomba hanamasinana antsika? Amin'ny alalan'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha monja. Izany ny fomba hanamasinana antsika, manjary masina isika rehefa lasa mino zany. Izany ny fomba hanamasinana antsika. Andeha ho jerentsika ny Jaona 5:9. Ovakiko manomboka amin'ny 1:1. 1:1 Jaona 5:9, 1:1. Fa i Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva, ary vao maraina be de nankany an-tempoly indray izy, ary nanatona azy ny vahoaka rehetra, ka nipetraka nampianatra azy ireo izy. Ary ireo mpanorandalàna sy fariseo nitondra eo aminy vehivavy iray tratra nijangajanga. Ary rehefa napetraka izy ireo teo afovoany le vehivavy, de hoy ireo taminy: mpampianatro, ity vehivavy ity azo ola-tanana nijangajanga, ary ao amin'ny lalàn'i Mosesy de nandidy antsika fa ho toraham-bato zay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazain'izy ireo hitsapan'izy ireo azy, mba hananan'izy ireo zavatra iampangana izy ireo azy. Fa i Jesosy niondrika, ary nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany, toy ireny hoe tsy nandre ireny izy.
Rehefa nanohina ny tany azy ireo, de nitraka izy ka niteny tamin'izy ireo hoe: izay tsy manana ota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. De niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany, ary ireo zay nandre izany rehefa noelohin'ny feon'ny feritreretany, de nivoaka tsirairay nanomboka tamin'ny zokiny indrindra ka hatramin'ny zandriny indrindra. De tavela irery teo Jesosy, ary ilay vehivavy nijoro teo afovoany. Rehefa nitraka Jesosy ka tsy nahita na iza na iza afa-tsy ilay vehivavy, de hoy izy taminy: raha vehivavy, aiza ireo mpanameloka anao? Tsy nisy nanameloka anao ve? Hoy ilay vehivavy: tsy misy tompoko. De hoy Jesosy taminy: izaho koa tsy manameloka anao, mandehana ary aza manota intsony. Teo amin'ny jiosy raha nisy nanahota nijangajanga ka tratra, raha nisy vavolombelona roa nanatry maso mihitsy ilay fahotana, de navoaka ary nitoraham-bato ho faty fotsiny izao ilay olomeloka. Tamin'ny andron'i Jesosy, indray andro nampianatra teo ankianjan'ny tempoly izy no indro nentin'ny jiosy teo aminy vehivavy iray izay tratra teo ampijangajangana. Tamin'izany fotoana izany de mety hoe nivoaka daholo ny olona rehetra nitondra vato teny an-tanany avy. De hoy izy ireo tamin'i Jesosy: Mosesy de nandidy antsika fa ho toraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Nanao tsinitsinina an' Jesosy izy ireo ka nanontany an' Jesosy ny amin'io vehivavy io mba ahitany izay ho lazainy. Raha nilaza izy fa tokony havela ny heloka ilay vehivavy, de ho lazain'ireo olona ireo fa fandikana ny lalàn'i Mosesy izany. Ary raha nilaza kosa izy fa ho toraham-bato raha vehivavy, de haneso azy ireo olona ireo ary hanao tsinitsinina ny fitoriana ataony isan'andro momba ny fitiavana. Rehefa nanontany azy izany fanontaniana izany anefa ireo, de hoy izy: izay tsy manana ota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Izay tsy manana ota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Aiza eto amin'izao tontolo izao moa no ahitanao olona toy izany? Misy dikany lalina tokoa ireo tenin'ireo amin'ity trango ity de tsy misy olona na iray aza mahafeno fepetra hitoraham-bato olon-kafa. Midika izany fa eo anatrehan'Andriamanitra ihany no mahampanota ny olona iray. Samy nomelohin'ny feon'ny feritreretany avokoa ireo olona ireo ka lasa nandositra. De nitodika tany amin'ny vehivavy Jesosy ka nanontany azy. Vao avy nijangajanga io vehivavy io ary notaritaritina teo anatrehan'i Jesosy. Fotsy-atsatra zao ny tarehany ary tsy nanana fanantenana ny ho velona intsony izy. Teny vitsy monja nefa nambaran'i Jesosy, de nangina ny kianjan'ny tempoly ary lasa daholo ny olona rehetra. Misy dikany lalina tokoa zany saingy tsy hiditra amin'izany aloha amin'izao fotoana izao. Hoy Jesosy tamin'ny vehivavy: tsy nisy nanameloka anao ve? Raha voaheloka ny olona iray de toraham-bato ho faty. Ny hoe voaheloka zany de midika hoe fanamelohana ho faty. Rehefa nanontany azy Jesosy hoe tsy nisy nanameloka anao ve? De namaly izy ka nanao hoe tsy misy tompoko. De hoy Jesosy noho ny avy eo hoe izaho koa tsy manameloka anao. Dinio zay. Misy ota tsy mety voavela ve eo anatrehan'i Jesosy? Tratra nijangajanga ange io vehivavy io hita nanao zany fahotana izany izy. Tsy nisy zavatra hafa nolazaina intsony. Rariny fotsiny izao raha nitoraham-bato ho faty izy. Saingy ny olona tsy nanana ota ihany no mahafeno fepetra hitora-bato azy. Tsy nanana ota Jesosy, nefa Jesosy koa aza de niteny hoe izaho koa tsy manameloka anao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa zany, i Jesosy de nilaza fa namela heloka ilay vehivavy. Vao mainka indray azy Jesosy nitondra ny fahotana vehivavy ho eny aminy. Eritrereto zay. Inona ary ireo karazana fahotana efa vitanao? Inona ireo fahotana efa nataonao nandritra ny fiainanao teto amin'izao tontolo izao? Zay le izy. Na inona fahotana mety ho vitanao, i Jesosy de tsy manameloka anao ny amin'ireo fahotan'ireo. Tsy manameloka anao Jesosy. Averenao riako zao.
Izako tsy manameloka anao. Tsy tamin'io vehivavy fotsiny no nitenenan'i Jesosy ireo tenin'ireo raha mijery ao amin'ny baiboly ianao, ao amin'ny taratasin'i Jakoba, de ho hitanao fa lazainao hoe ry mpanitsakitsabady, tsy fantatrareo ve fa fandrafinan'Andriamanitra ny finamanana amin'izao tontolo izao? Isika mipijangajanga eo anatrehan'Andriamanitra rehefa miala amin'Andriamanitra sy minamana amin'izao tontolo izao. Zay ny dikan'izany. Mpanoto sika izay tsy tia afa-tsy izao tontolo izao, tsy manome lanja afa-tsy ny zavatra mifandray amin'ny fiainantsika ara-batana, ary mijangajanga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Izany hoe mpanoto sika, nefa Jesosy efa nanambara hoe izako, ny izaho eto de i Jesosy Tompo izay mahafeno fepetra hanamelohana antsika. Izako tsy manameloka anao. Fanambarana mifandray amin'ny fahotanao io fanambarana io. Andesika izao hijery ny Lioka 5:12. Ao amin'ny 5:12 amin'ny filazantsarany Lioka dia misy fanoharana telo mahaliana. Ny fanoharana fahatelo dia ny tantaran'ny raim-pianakaviana iray izay nitady ny zanany very. Noraketinao ireo fanoharan'ireo. Andeha ary hovakitsika ny fahatelo amin'ireo fanoharan'ireo, ny tantaran'ilay raim-pianakaviana izay nitady ny zanany. 1:12. Avy eo dia hoy izy: nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin-drahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy: ray eo, omeo any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy min-drahalahy ny fananany. Ary andro vitsy taorian'izay dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra, ka nandeha nankany an-tany lavitra izy, ary tany no nandany laniny foana ireo fananany tamin'ny fiainana tsy misy dikany. Rehefa laniny avokoa anefa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy nitranga tamin'izany tany izany, ka nanomboka nena antra izy. Dia nandeha izy ka niaraka tamin'ny olom-pirenena anankiray tamin'izany tany izany, ary nirahany olona io tany an-tsahany hiandry kisoa, ary satriny hameno am-pifaliana ny kibony tamin'ny voan-javatra fihinany kisoa, fa tsy nisy olona nanome azy. Andeha hajanontsika eo, ary andinika eo ampahany amin'ny tantara io aloha sika. Ao amin'io fanoharana io dia misy raim-pianakaviana iray, ary misy zanany roalahy. Kelikely avy eo dia misy eo amin'ny tantara koa ny mpanompo anankiray. Ilay ray dia Andriamanitra ray. Fanoharana an'Andriamanitra izy io. Dia misy zanaka roalahy. Ara-tantara ny anankiray amin'ireo zanaka roalahy ireo dia maneho ny jiosy. Maneho ny jiosy ny lamatoa. Ary avy eo ny zandriny lahy kosa dia maneho ny jentilisa. Fa eto kosa dia ny mpanota no aseho amin'ny alalany. Izany hoe izy io dia maneho ireo mpanota tsy mino an'Andriamanitra fa lasa nanalavitra an'Andriamanitra. Izy io koa dia maneho ireo mino an'Andriamanitra nefa tsy voavonjy. Aseho amin'ny alalan'ilay zandriny ireo karazana olona ireo. Izy io ny zanaka adalana hoe mpandany lany foana. Nanomboka nanenjika ny rainy io zanaka lahy aivo io. Omeo any anjara fananana tokony ho ahy. Tsy azonao atao ve ny manome azy ao izay tokony ho ahany aoriana e? Nampahoriny ny rainy, nampahoriny toy izany. Nampahoriny ny rainy toy izany izy. Dia nilavolefina ny rainy ka namela azy haka ny fananana. Nozarainy avokoa ny fananany rehetra. Nanan-karena be mantsy io raim-pianakaviana io. Avy eo dia namidy n'ilay zanaka lahy aivo izay rehetra azony tamin'ny rainy, ary nalainy ny vola dia lasa izy nandao ny tranony rainy. Voalaza fa nanao izay karazan-javatra rehetra, nandany laniana foana ny fananana izy. Tamin'izany fomba izany nandaniany ny lovany rehetra, dia lasa mpangataka izy. Koa satria noana izy nefa tsy nanam-bola hividianana sakafo, dia nankany an-tranon'ny mpanankarena anankiray teo amin'izany tany izany izy, ary nangataka asa hiandro kisoa. Dia toy izany na tonga azy ho mpiandro kisoa. Nikarakara kisoa izy. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Mpiandro kisoa ianao hatramin'izao. Ireo kisoa ireo dia maneho ny nofontsika. Te hihinana sy hisotro fotsiny ny nofontsika. Satria miaina amin'ny fahafaham-po amin'ny nofontsika isika. Ary tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fampifaliana ny nofontsika izay mitovy amin'ny kisoa.
de miaina toy ny mpiandry kisoa sika izany. Zany no toetry ny fanahin'ny olona iray very tanteraka amin'Andriamanitra. Tafiditra tamin'ny toe-javatra faran'izay sarotra ary io lehilahy io. Sary maneho ny mpanoty izany. Jereo zao ny 17. Nefa noho ny tonga saina izy de nanao hoe indrisy, maro ireo mpanompo karamain'ny raiko manana mofo ampy. Nefa za kosa maty mosary. Indray hariva, angamba teo am-pijerena ny volana feno manana izy rehefa nandro tao amin'ny valan-kisoa no nanomboka nieritreritra. Any amin'ny tany razako zao, ny raiko de mety mijery io volana io koa. Ary rehefa tonga saina izy, de nahatsapa fa tena diso ka nieritreritra hoe any an-trano zao ireo mpikarama rehetra de manan-kohanina betsaka. Fa ahoana kosa ny amiko ankehitriny? Mosarena, miasa mikarakara kisoa nefa zara raha manan-kohanina. Mosarena, tsy mahafeno ny kibony tanim-potikanina manao kisoa akory izy. Ko rehefa nieritreritra ny tanàna niaviana izy, de nisy hevitra hafa tonga tao an-tsainy. Jereo ny 19. Iainga de andeha any amin'ny raiko ka hiteny aminy hoe raio, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Ataovy tahaka ny anankiray amin'ireo mpanompo karamainao de niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Ary izy anakampo, inona ary ty ataoko? Maty mosary eto Iverina any amin'ny raiko ary amela azy ipediany no nataoko. Saingy tsy afaka manatona azy ho zanany intsony Angataka aminy mba hampiasa aho iray amin'ireo mpikaramany. Tsy zakako zao anoanana zao. Angataka aminy mba hampiasa aho ho mpikarama. Izany rehetra zany. Izany eritreritra zany no tao an-tsainy rehefa nody tany an-tranony izy. Etsy ankilany kosa, andeha ho jerentsika ny fomba fijerin'ilay raim-pianakaviana. Na de nandao azy toy izany aza ny zanany, naka ny anjara lovany, nivarotra ny zavatra rehetra ary lasa nandeha, de nisy zavatra nangatahany tamin'ilay zanany rehefa andeha io zanany io. Mety ho nilaza toy izao izy: na aiza le anao anaka, manaova fiainana marina sy mahitsy, ary andefaso vaovao momba anao ihany andraindray. De lasa ve le zanany? Saingy taorian'izay de tsy nandrenesam-baovao intsony. Koa satria tsy naharay vaovao momba ny zanany le raim-pianakaviana, de nanontany teny izy ny amin'izay nanjoa azy. Nanontany teny izy hoe salama ve ny zanany? Nandeha tsara ve ny raharahany? Inona no nataony? Tsy nisy vaovao anefa na de iray aza, ka tena liana tamin'ny zava-nitranga le raim-pianakaviana. Ary noho izany, tao am-pony tao le raim-pianakaviana de niandry isan'andro ny zanany iverina aminy. Niandry izy, nanantena fa angamba iverina aminy ny zanany. Avy eo indray andro izay, angamba nanatona azy ny anankiray tamin'ireo mpiara-monina taminy ka nanao hoe loza. Fa ahoana? Misy inona? Nisy olona nankany an-tanan-dehibe ary nilaza tamiko fa lasa mpangataka ny zanakao. Very ny volany rehetra, nolaniny tamin'ny mpivarotena. Very daholo ny fananany rehetra. Mpangataka tanteraka izy. Ary amin'izao fotoana izy de nikarama miandry kisoa an-tranon'ny mpanankarena iray. Rehefa nandray izany le raim-pianakaviana, de ory tanteraka ny fony. Ny hany faniriany de nahita ny zanany fotsiny ihany. De nivoaka izy isan'andro nankeo amin'ny vavahady lehibe ny tranony ary nipetraka teo nitazana teny lavitra teny. Niandry ny ahatongavan'ny zanany. Raha nisy olona nipotra teny amin'ny faravodilanitra, de nijery tsara izy sao zanany io. Nefa tsy izy, fa mpandalo hafa fotsiny ihany. De nisy olona hafa koa niseho, nefa tsy le zanany ihany io. Zany ny fomba niandrasan'ilay raim-pianakaviana. Lehilahy nanan-karena be tokoa io raim-pianakaviana io. Tsy liana tamin'ny harena narian'ilay zanany anefa izy, fa faniriany fotsiny niverenan zanany. Ny haniny tadiaviny tamin'ny fony manontolo, de niverenan zanany aminy.
Ary indray andro raha nitazana teny lavidavitra izy de nahita avy lavitra mpangataka iray nandeha nanatona azy. Tsy nanan-kery mihitsy ilay mpangataka ka zara raha afaka namindra. Fantatry ny ray aman-dreny ny fandehan-janany. Mbola tsy hitany mazava tsara ny endrik'ilay olona, saingy hitany tamin'ny fandehan'ilay olona hoe zanany io. Zareo zao ny andininy 20 de niainga izy ka nankany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra be izy, raha mbola tery lavitra tery izy, de tazan-drainy, fantany zanany, ary nangoraka, zany hoe nalahelo azy ny rainy, ka ny azakazaka de ny antoraka teo amin'ny voziny sady nanoroka azy. Ny azakazaka nanatona azy fotsiny ny rainy, namihina azy ary nanoroka azy. Le karlahy ty, nahoana ianao ny andrela vao niverina? Ilay zanany maimbo-taingy soa zao ny fitafian'ilay zanany. Tsy nandro nandritry ny fotoana ela mantsy izy io. Ahoana koa moa no nahafahany borosy nify? Nefa ny rainy de namihina sy nanoroka azy fotsiny. Toy izany ny fon'ny ray. Ary zany ny fon'Andriamanitra. Jereo ny 120. Ary izy ny teny tamin'ny rainy hoe, ray io, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Te hangataka tamin'ny rainy izy avy eo mba hamerina azo anisan'ny mpikaramany, nefa tsy navelan'ny rainy hiteny intsony izy. Nahoana ianao no miteniteny foana toy izany? Tsy navelan'ny rainy andeha izy. Fa le rainy kosa niteny tamin'ireo mpanompony hoe alaivo ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Karazana akanjo manao ahoana zany araka ny hevitrao? Inona ny karazana akanjo mety ho fitafy tsara indrindra? Inona ny karazana akanjo mety ho fitafy tsara indrindra? Zany ny fitafiana famonjena izay tafian'ny mpanota. Alaivo ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ny peratra de maneho fampanantenana, ary ny kapa de maneho ny filazantsara. Ary ento aty ny zanak'omby mifaka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, efa very izy fa hita indray. De nanomboka ny faly izy ireo. Ahoana ary ny mombanao? Satria marobe ireo fahotana vitanao de toa mampatahotra ny fahitanao an'Andriamanitra. Manantena ny olona nanota fa tsy misy Andriamanitra. De miezaka milaza izy ireo fa tsy misy Andriamanitra. Nefa mbola manahirana azy ireo ihany ny feon'ny fieritreretan'izy ireo. Mety hino an'Andriamanitra ihany koa izy ireo saingy matahotra azy. Amin'izy ireo de Andriamanitra mampatahotra izy. Kanefa tahaky ny tsy nahafantarany io zanaka lahy aivo io izay tao am-pony rainy, tahaky ny tsy nahafantarany ny haben'ny fitiavan-drainy azy, hoe manahoana ny haben'ny fitiavan-drainy azy, ny mpanota koa de tsy mahalala ny haben'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny fomba fijerin'ny mpanota an'Andriamanitra de hafa tanteraka amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny mpanota. Samby hafa tanteraka izany. Halan'Andriamanitra ny ota, fa tsy ny mpanota ny halany. Ny endrika ananantsika eto aseho amin'ny alalan'ilay raim-pianakaviana de ny endrik'Andriamanitra. Manota ny olona, revo amin'izao tontolo izao izy, ary tsy miaina afa-tsy ho an'ny nofony. Ny fo de mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady ratsy mahaketraka. Na maloto, ratsy, ary maimbo aza nefa ny mpanota, de tena tia azy Andriamanitra, ka vonona ny andray azy ho eny an-tsandriny ary hanoroka azy. Ahoana no anehoana izany fitiavana izany? Naseho zany rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy. Tonga nitady ny mpanota izy. Izany no nakany ireo fahotantsika ho eny aminy sy nandatsahany rano mba handoavana ny tambin'ireo hotantsika rehetra. Noho izany, ny finoana dia resaka fanalana ny tsy fahazontsika ny momba an'Andriamanitra. Diso hevitra ny amin'Andriamanitra ianao? Oh,
ay ve ty Andriamanitra e, efa namely ireo eloko Andriamanitra. Mamela ianao ametraka fanontaniana aminao. Noho ny nahatongavany zanany nangataka famelan-keloka sy ny ranomasony nikoriana tamin'ny tavany ve no nahatonga ny rainy namela heloka azy? No izy nitomany ve no nahatonga ny rainy namela ny elony? Sa efa voavela ny elok'ilay zanaka lahy Aivo talohany nankanesany tany amin'ny rainy sy nangatahany taminy mba hamela ny elony? Iza no izy? Hitanao amin'izany, na mbola talohany nahitan'ilay raim-pianakaviana ny zanany aza, talohany niverenany zanany, raha voalasy ilay zanany dia nieritreritra ny zanany ilay rainy. Rehefa ren'ilay raim-pianakaviana ny tsao hoe lany ny zanany lovany rehetra, io raim-pianakaviana io dia tsy olona nanahy momba ny vola. Ny zanany no nanahiran-tsain'ilay raim-pianakaviana, tiany fotsiny niverenany zanany any aminy na misy na tsy misy lova. Na talohany nanomboka ny tadiavanao an'Andriamanitra aza, na talohany ninonao an' Jesosy aza, na talohany nibebahanao aza, dia efa namely ireo heloka ao Andriamanitra. Tianao Andriamanitra, mila vahany ireo tsy fahazonao momba an'Andriamanitra hatramin'izao. Eto, ilay raim-pianakaviana nitady ny zanany dia Andriamanitra. Mpanota avokoa isika rehetra, tahaka ilay zanaka mpandany lany foana. Ny fanahintsika izay noforon'Andriamanitra araka ny endrik'Andriamanitra dia simba avokoa. Izany hoe, efa namidy ny fanahintsika, nefa Andriamanitra efa namela ny helontsika. Andesika izao hijery ny bokin'i Isaia ao amin'ny testamenta taloha. Toko fahaefatra amby efapolo. Isaia toko fahaefatra amby efapolo. Isaia toko fahaefatra amby efapolo, andininy faharoa amby roapolo. Andininy faharoa amby roapolo, mba averenao riko zao azafady. Efa nofafako tahaka ny rahona matevina ireo fahadisoanao, ary tahaka ny rahona ireo fahotanao. Miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Raha mijery ianao eto, midika izany fa ireo fahotanao dia niorina teo anelanelanao sy Andriamanitra toy ny rahona matevina. Ohatra hoe tia Andriamanitra ary tia misy olona iray. Mpanoto ity olona ity. Lasa eo anatrehan'Andriamanitra ireo fahotana nataon'ity olona ity ary maro be mihitsy izany, ka toy ny rahona matevina. Raha ny marina, na tsy fantatry ny olona azy izany dia manao fahotana maro be amin'Andriamanitra ny olona. Na ao anatin'ny ray andro monja aza dia mety handainga ny olona iray, mety ho tezitra izy ary rehefa atambatrao ireny ota rehetra ireny, dia maro be tokoa ka misavovona toy ny rahona matevina. Inona nefa ny lazain'Andriamanitra momba izany? Efa nofafako tahaka ny rahona matevina ireo fahadisoanao, ary tahaka ny rahona ireo fahotanao. Miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Aoka isika handinika ireo tenin'ireo. Amin'izao andro izao, ny olona mino an'i Jesosy amin'ny ankapobeny dia mihevitra fa raha mibebaka izy ireo dia ahazo famelan-keloka. Izany no inon'izy ireo. Izany dia satria tsy fantatra izy ireo ny dikany hoe mibebaka. Mihevitra izy ireo fa ny fibebahana dia resaka fitoamanina sy fidradradradrana noho ny fahotan'izy ireo, ary fitalahoana amin'Andriamanitra mba hamela izany. Marina fa mety ho endriky ny fibebahana izany, saingy eo amin'ny 100 eo amin'ny fibebahana fotsiny ihany. Tsy izany no atao hoe fibebahana. Ny fibebahana dia resaka olona iray izay nandao an'Andriamanitra, nefa niverina tanteraka indray ka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Voalaza eto hoe miverena amiko. Miverena amiko. Midika hoe mibebahana hoe miverena amiko. Dia miverena amiko. Nefa rehefa miteny Andriamanitra eto hoe miverena amiko, midika ve izany fa hamela ny fahotantsika izy rehefa miverina aminy isika? Sa kosa izany midika hoe efa namely ireo fahotantsika izy ka izany no itenenany antsika hiverina aminy? Jereo ange ity e! Te hiverina amin'Andriamanitra ity mpanoty eto ity. Te hanatona an'Andriamanitra izy ka miverina. Mibebaka izy. Rehefa miezaka miverina amin'Andriamanitra nefa izy dia hitany fa
manakana tanteraka ny lalana ny fahotana ka tsy afaka mandroso intsony izy, tsy afaka manatona an'Andriamanitra izy. Manan'ireo ota rehetra ireo mantsy izy ka ahoana ary no ahafahany manatona an'Andriamanitra? Ko rehefa mitomany sy midradradratra noho ny fahotany ny olona ary mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, de midika izany fa te hiverina amin'Andriamanitra izy. Famantarana izany fa te hiverina amin'Andriamanitra izy ireo. Fa tsy midika akory izany hoe efa niverina aminy izy ireo, rehefa mijery ty olona ty anefa Andriamanitra, de mety hiteny hoe misy olona atao hoe kaonina io ary te hiverina amiko izy nefa tsy afaka manatona noho ny fahotany. De izany na niran'Andriamanitra an' Jesosy nankety amin'izao tontolo izao hoe ary Jesosy de naka izany ota rehetra izany ho eny aminy ary maty teo amin'ny hazo fijaliana. Koa noho izany de voafafa daholo ireo ota rehetra ireo. Efa voafafa avokoa izy rehetra. De hoy Andriamanitra amin'ny olona io, efa nofafako tahaka ny rahona mateviny ireo fahadisoanao, ary tahaka ny rahona ireo fahotanao. Miverena amiko fa efa nanavitra anao Ko rehefa tsapanao fa voavely ireo fahotanao de mankasitraka an'Andriamanitra ianao. Izany ny fibebahana. Izany ny tena fiverenana amin'Andriamanitra. Raha tsapanao ao am-ponao ao hoe aina melo ireo fahotako koa Andriamanitra, misaotra Tompo. De izany ny fibebahana. Amin'ny fotoana tsapanao ao am-ponao ao hoe namela heloka anao Andriamanitra, de mipololotra ao am-ponao ny fankasitrahana. Izany ny fibebahana. Kanefa izao izany raha dinihina lalina kokoa, na ankehitriny aza de manoto sika, ary mety mbola hanohy hanota amin'ny ho avy. Koa inona ary no azontsika ataony amin'izany fahotana izany? Efa nandony tambon'ireo fahotanao Jesosy, saingy mbola misy zavatra iray tokony ho fantatrao. Eto de voalaza fa efa nofafan'Andriamanitra ireo fahotanao. Hoy izy, efa nofafako tahaka ny rahona mateviny ireo fahadisoanao, ary tahaka ny rahona ireo fahotanao. Ny hoe nofafako de midika hoe voafafa tanteraka. Midika izany fa efa nesorina tanteraka ireo fahotanao. Nefa raha ny zavatra iainako manokana no jerena de tsy azoko izany. Nahoana ary? Satria manota foana. Raha ny fiafaran'izao fivoriana izao rehefa mivoaka ny ivelany misy olona ratsy fijery ka mahasosotra de mety ho tezitra mihitsy fahotana koa izany. Ko ahoana ary ny hoe efa voafafa ireo fahotako? Mbola mandrodrotra foana ato anatiko ny ota. Ko ahoana ny hoe efa voafafa ny fahotako? Izany ny fanontaniana mipetraka. Mbola matahotra ihany ny olona ao am-pony satria tsy azo ny fototry ny namafana ny fahotana io. Raha mijery ianao eto jereo angety misy lehilahy roa reto, Andriamatoa Brown sy Andriamatoa Smith. Ty Andriamatoa Brown ary ty Andriamatoa Smith. Ampiasa ireo anaran'ireo ohatra sika satria fampiasa mahazatra izy ireo. Nanao fahotana tamin'Andriamanitra Smith, nanao fahotana tamin'Andriamatoa Smith Andriamatoa Brown. Tsy fahotana goavana akory le izy. Ity kosa Andriamatoa Jones. Indray andro Andriamatoa Brown de nakany amin'Andriamatoa Jones ary nilaza zavatra ratsy momba an'Andriamatoa Smith. Hoy izy, olona ratsy fanahy iny Andriamatoa Smith iny, sady nanohy ny fitantarany ny zavatra ratsy nolazainy fa nataon'Andriamatoa Smith ihany izy. Avy eo Andriamatoa Jones de nakany amin'Andriamatoa Smith ary niteny hoe Andriamatoa Brown ange nitantara ireo karazany zavatra ratsy rehetra zao momba anao nataonao tokoa ve izany zavatra rehetra izany? De tezitra Andriamatoa Smith ka niteny hoe ahoana? Inona no lazainy? Le karin'olona iny. Tao am-pon'Andriamatoa Smith tao de lasa karin'olona Andriamatoa Brown. Eritrereto tsara nefa izany. Aiza ny fahotan'Andriamatoa Brown? Nakaiza ny fahotana? Ny fitenenany ratsy nataon'Andriamatoa Brown de nandalo an'Andriamatoa Jones ary lasa ao am-pon'Andriamatoa Smith. Ao am-pony ao Andriamatoa Smith de mieritreritra hoe andraso kely fa ho hitako iny Monsieur Brown iny. Ao am-pon'Andriamatoa Smith ao de lasa karin'olona Andriamatoa Brown. Indray andro de niona tamin'Andriamatoa Smith Andriamatoa Brown. Toy ny hoe tsy nisy ninninona ny tranga fa hoy izy tamin'Andriamatoa Smith, manahoana ianao? Mandeha tsara ve ny raharam-barotra?
Mikendrona aminy anefa Andriamatoa Smith. Zara raha mamaly izy ary manao endrika hafahafa amin'Andriamatoa Brown. Noho izany, rehefa nody Andriamatoa Brown dia nieritreritra lalina izany. Nary Andriamatoa Smith nanao toy ireny. Fa maninona ny tonodiny tsy fantatra? Ary nahoana izy ny Zara raha niteny rehefa niresaka taminy? Rehefa nieritreritra izany izy dia tsarony. Fa nilaza zava-dratsy momba an'Andriamatoa Smith izy rehefa niresaka tamin'Andriamatoa Jones. Angamba nilazain'Andriamatoa Jones azy. Tadidiny izany ka lasa izy nankany amin'Andriamatoa Smith. Andriamatoa Smith, tsy tokony ho nanao ireny fa mamela reny heliko e. Dia noho tsara ary zao. Moa ve ny olan'Andriamatoa Brown na voavaha tamin'ny fangatahan'ny famelan-keloka tamin'izany fomba izany? Tsy voavaha ilay olana. Ny zavatra iray tokony ho takatrao dia ny hoe tsy afaka mamasa mirery ny olan'ny fahotany ny olona iray izay manota. Ny olona iray izay manota dia tsy afaka mamasa mirery ny olan'izany fahotany izany. Ilay olona iray hafa ny tsy maintsy mamaha io olana io azy. Ahoana ary no analana ny fahotan'Andriamatoa Brown? Mankany amin'Andriamatoa Smith fanondroany iray izy ary miteny hoe: Andriamatoa Smith, tsy efako intsony e. Mamela reny heliko e. Ary amin'izay fotoana izay dia hoy Andriamatoa Smith hoe: Andriamatoa Brown, efa navelako momba izany rehetra izany. Efa nadonoko izany rehetra izany eo am-poko ao. Efa namela ny heliko ao aho. Noho izany dia tsy mihevitra n'Andriamatoa Brown naokarin'olona intsony Andriamatoa Smith. Nanjavona ary ve ny fahotan'Andriamatoa Brown sa tsia? Afaka ny ota rehefa voavela ao ampon'ilay olona nanotana. Izany no fomba analana ny fahotanao. Tsy ilaina ny mitomany sy midradradratra eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe mitomany sy midradradratra noho ny fahotany ny olona dia voafafy izany. Raha Andriamanitra mamely ireo fahotanao ao ampony ao, dia manjavona ireo fahotanao. Kanefa mbola manana toetra-panota ihany ianao ao anatinao ao, ary izany toetra-panota izany dia hitoetra ao aminao mandra-pahafatinao. Kanefa araka ny fijerin'Andriamanitra dia voavela avokoa ireo fahotana vitantsika sy ny toetra-panota ao anatintsika, ka afaka milaza isika noho izany hoe nanjavona io fahotana io. Avy aiza ny nanjavona an'izany fahotana izany? Tsy avy ato anatiko fa avy ao anatin'ny fon'Andriamanitra. Noho izany, andeha ho vakiantsika indray mandeha indray eo andiny teny io. Averena aoriako azafady. Efa nofafako tahaka ny rahona matevina ireo fahadisoanao, ary tahaka ny rahona ireo fahotanao. Miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Jereo izay voalaza eto. Jereo ireo teny ao amin'ny Baiboly ireo. Tenin'Andriamanitra ireo. Mbola mitahiry ireo fahotanao ao ampony ao ve Andriamanitra? Sa efa voavaha tanteraka ao ampon'Andriamanitra ny olan'ny fahotanao? Efa voavaha tanteraka ao ampon'Andriamanitra ve ny olan'ny fahotanao? Sa mbola mitana lolo-po aminao izy? Noho izany dia voavaha amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny olan'ny fahotanao. Izany no izy ka voavonjy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no hamonjenanao, ary raha vao mino ny teniny ao am-ponao ao ianao dia mifarana ny olanao. Andeha isika hijery ny Isaia toko voalohany. Isaia toko voalohany, andininy 7:20. Mamela ianao hamaky izany ho anao. Isaia toko voalohany andininy 7:20. Avia ary ara-midinika isika, hoy Jehovah. Na tahaka ny jaky azy ireo fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny lanezy. Na mangatrakatraka tahaka ny sily azy, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha vonona sy mankatoy ianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Fa raha mandahy sy mikomy kosa ianareo, dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Eritrereto izany. Mankatoy ny tenin'Andriamanitra ve ianao sa mandahy izany? Na ny iray, na ny iray.
Raha maka toy izany ianao de ho tahiana ary ahazo fahasoavana. Raha mandà zany kosa ianao de ho lanin'ny sabatra, zany hoe haringana ianao. Jereo zay voalaza eto: avia ary hiara-midinika isika hoy Jehova. Raha lazaina amin'ny fomba hafa de hoy Andriamanitra hoe: andeha ho resahintsika momba ny fahotanao. Andriamanitra no miteny eto a. Ireo tenin'ireo de manoro hevitra anao hiresaka momba ny fahotanao amin'Andriamanitra. Na tahaka ny jaky aza ireo fahotanao. Raha milaza izy hoe tahaka ny jaky ireo fahotanao, de midika izany hoe ireo fahotanao lehibe tokoa. Na tahaka ny jaky aza ireo fahotanao, de ho fotsy tahaka ny lanezy. Na mangatrakatraka tahaka ny sily aza, de ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Jereo io. Izao ny toetra raha amin'Andriamanitra. Eo imasony a, de tamin'ny alalan'ny rahany Jesosy Kristy no nanaovan'ireo fahotantsika ho fotsy tahaka ny lanezy, ary nanesorany izany tanteraka mihitsy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ao am-pon'Andriamanitra. Na de niota kely indrindra aza, tsy lehibe noho ny poti-bovoka akory, de efa nanjavona avy ao am-pon'Andriamanitra. Ao am-pon'Andriamanitra de namela heloka antsika mba ho voasasa sy ho fotsy tahaka ny lanezy sy ny volon'ondry ireo fahotantsika. Ny fanontaniana de ny hoe: moa ve ianao mankatoy ny tenin'Andriamanitra sa mandà izany? Ny hoe mandà izany a, de midika hoe misalasala ny amin'izany. Ny fisalasalana de mitovy ihany amin'ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny anakampo ianao hoe tena marina ve zany? Tsy mino zany fotsiny izao aho e. Rehefa mifikify-doha ianao ao am-ponao ao sady miteny hoe tsy afaka ino zany a, izany no atao hoe mandà ny tenin'Andriamanitra. Ary ahoana kosa ny hoe mankatoy izany? Nilaza Andriamanitra fa efa nanaisotra ireo fahotantsika izy, nanadio antsika ho tahaka ny lanezy sy ny volon'ondry. Koa ny fankatoavana ireo tenin'ireo de resaka faneken'izany zava-misy izany. Manaiky ireo tenin'ireo arak'izay isehony mihitsy. Mino izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Ny finoana ny tenin'Andriamanitra de ny fankatoavana ny teniny. Tsy maintsy ankatoavina ny filazantsara. Ankatoavina. Tsy maintsy ankatoavina ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ho hitanao raha mijery amin'ny filazantsarany Jaona 2:12 ianao, fa ny didin'Andriamanitra de fiainana mandrakizay. Nahoana ary? Satria raha mankatoy ny didiny ianao de mahazo fiainana mandrakizay. Ny tsy finoana kosa de tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fisalasalana zany. Ny ratsy kokoa aza de misy olona sasany miteny hoe tsy mila izany karazan-javatra izany a. Raha manao izany ianao de mizotra mankamin'ny fandringanana. Tena zavatra farany izay manan-danja tokoa zany a. Nandeha tsika izao hijery ny Isaia 9:17. 9:17, andiny ny 7:12. Andiny ny 7:12 a. Ho an'ny fiadanako manokana mihitsy no ny ainako fahoriana mangidy de mangidy, nefa ampitiavana ny nanafahanao ny aina mampanahiko avy eo amin'ny lavaka fahalevonana, fa efa narianao anivonao ireo fahotako rehetra. Jereo zay voalaza eto. Amin'izao fotoana izao sika de miaino ireo tenin'ireo izay mikasika ny famonjena ny fanahy. Mamaky ny Baiboly sika izao mba ahitana ny famonjena ny fanahy. Rehefa mitady ny famonjena ny fanahy ianao a, de tsy tokony hiezaka hahatsapa zavatra ara-batana, fa mpifangaron-javatra mantsy izany. Tsy mitovy ny nofo sy ny fanahy. Ny famonjena de tsy misy idiran'ny fahatsapana zavatra ara-batana. Tsy misy idiran'ny fahatsapana ara-batana izany, satria ny fanahinao no voavonjy amin'ny alalan'ny finoana ny tenin'ny Baiboly. Izany no antony ilazana eto hoe tena ho an'ny fiadanako manokana mihitsy no ny ainako fahoriana mangidy de mangidy. Io fahoriana mangidy io de ny fahoriana ny ainana ao amin'ny feon'ny fieritreretana. Rehefa mahatsapa izany fahoriana izany ao amin'ny feon'ny fieritreretany ao ny olona iray noho ny fahotana, izany de mba ahitany fiadanana. Mety misy olona niaina izany karazam-pahoriana izany tao amin'ny feon'ny fieritreretany tao, nefa izao de nahita fiadanana ao am-pony ao.
eto ankehitriny, nefa ampitiavana ny nanafahanao ny aina amam-panahiko avy ao amin'ny lavaka fahalevonana. Ny fanahy no nahafahana tamin'ny fandringanana, ny fanahy no nahafahana tamin'ny lavaka fahalevonana, ny nofo kosa dia tsy mbola voavonjy. Ny fanahy no nahafahana. Ny olona iray rehefa mino ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa voavela ny elony ka voavaha ao amin'ny feon'ny fieritreretany ny olany fahotana, izany dia famonjena ny fanahy rehefa voavaha ao amin'ny feon'ny fieritreretana ny olany fahotana. Nahoana ary? Satria efa nofafana tamin'ny alalan'ny ràn'i Jesosy ny ota. Averenao riko azafady fa efa narianao hanivonao ireo fahotako rehetra. Jereo ty izao. Jereo angety e. Misy ota 10 reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misy ota 10 reto. Efa namely ireo ota ireo Andriamanitra. Efa namela azy rehetra izy. Efa namela azy rehetra ve izy? Misy ray tavela ty sa tsy zany? Raha izay no izy dia tsy ny fahotanao rehetra zany ny voavela, sa tsy zany? Rehefa milaza amin'ny Baiboly hoe rehetra dia midika izany fa tsy misy navahana na iray aza. Avereno zao azafady fa efa narianao hanivonao ireo fahotako rehetra. Nentin'i Jesosy teny an-damosiny ireo fahotako rehetra rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, ka toy izany no nahafaka ireo ota rehetra ireo. Izany no lazainy eo. Koa tsy posibla zany hoe misy fahotana tavela, sa tsy zany? Andesika izao hijery ny taratasy ho an'ny Romanina ao amin'ny Testamenta vaovao. Romanina 5. Romanina 5:9. Romanina 5:9. Mba averenao riko azafady. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty sika dia mato antsika Kristy. Fony mbola mpanoty sika, fony mbola mpanoty sika dia nomen'Andriamanitra porofom-pitiavana mazava. Tena mazava ary azo antoka tanteraka izany. Ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra dia ny zava-misy hoe namely ireo fahotantsika ary namonjy antsika izy. Izany no fitiavan'Andriamanitra. Inona ny porofo mazava ao amin'ny Baiboly mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Vao avy novakianao tao amin'ny Baiboly ve zany dia mbola tsy fantatrao ihany? Averenao riko azafady. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty sika dia mato antsika Kristy. Mato antsika Jesosy. Izany no fanehoana mazava ny zava-misy hoe tia antsika Andriamanitra ary namely ireo fahotantsika na fony mbola mpanota azy sika. Andesika izao hijery ny amin'ny Jaona 1:4. Jaona 1:4 ao amin'ny Testamenta vaovao zany. 7:10. Jaona 1:4, 7:10. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nanondran'Andriamanitra ny zanany lahatokana ho amin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahany zanany ho fanatitra fampiononam-pahatezerana noho ireo fahotantsika. Jereo izay voalaza eo, ny porofo ny fitiavan'Andriamanitra dia aseho amintsika amin'ny alalan'ny zanany izay nirahany ankety amin'izao tontolo izao ho avotra fampiononam-pahatezerana noho ireo fahotantsika. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia lasa sorona. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izany no fitiavan'Andriamanitra. Ny finoana izany fahamarinana izany dia
mitovy amin'ny fandraisana amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary maimaim-poana zany, maimaim-poana zany. Andeha isika maky andiny teny iray hafa amin'ny Baiboly. Jaona voalohany toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoa. Vavy arenao riko azafady. Ary izy mihitsy no fanatitra fampiononam-pahatezerana no rehefa hotantsika. Ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ny izy eo de Jesosy. Jesosy no avitra fampiononam-pahatezerana na fanatim-pihavanana no rehefa hotantsika. Ny fandrafitra amin'Andriamanitra sika no rehefa hotantsika, nefa Jesosy tonga ho fanatim-pihavanana nanaisitro rehefa hotantsika. Raha mijery anefa ianao eto de voalaza hoe ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jereo io. Isika izay mino de lazaina fa olona voavonjy. I Jesosy anefa de maty, tsy noho rehefa hotan'ireo izay voavonjy ihany, fa noho rehefa hotan'izao tontolo izao koa. Koa anisan'izany ireo olona rehetra izay tsy manatrika eto androany, ireo olona ao amin'ny fianakavianao, ireo ao amin'ny fianakavianao izay tsy mbola mino, ireo olona any anaty fiara fitateram-bahoaka any ivelany any, eny an-dalambe eny amin'izao fotoana izao, mandehandeha tseroa. Ireo olona mandehandeha any amin'ny métro any, ireo olona misotro any amin'ny trano fisotroana. Inona nanjony fahotan'ireo olona rehetra ireo koa? Tsy fantatr'ireo olona ireo anefa izany zava-misy izany. Eny e, raha mba fantatr'izy ireo mantsy izany de ahafinaritra ery a. Rehefa mahafantatra ny fahotany ihany ny olona iray, vao mahatsapa ny marina rehefa mandre momba ny famelan-keloka. Oh, ay ve? Misaotra Tompo. Asan'ny fanamasina izany. Nanome famelan-keloka ho an'ireo olona maro eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, nefa miaina ao anatin'ny tsy fahalalana mahonena toy izany izy ireo. Raha mipetraka eto ianao izao, ary na mandre izany rehetra izany aza ianao de mbola miatrika olana ihany manao hoe tsy tokony ho voavonjy a. Tena ampiorikoditra izany. Raha mbola mihazona ny tenanao amin'izany fomba izany foana ianao a, de ao anatin'ny toe-draharaha mampalahelo fotsiny. Mbola tsy niantsasaky ny zavatra tokony ho fantatra momba ny filazantsara akory ny voazavako hatreto. Tiako faranana rahampitso ny fanazavan'izany rehetra izany. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotra anao amin'ny fonay manontolo zahay. Tahaka ilay zanaka mpandanilany foana, de nandeha tamin'ny lalan'oto zahay. Tia izao tontolo izao zahay ary naman'izao tontolo izao. Tahaka ilay vehivavy janga, tia izao tontolo izao zahay ka nandao anao ray. Izany ny fomba niainanay ny fiainanay. Na talohan'ny iverenanay taminao aza nefa, talohan'ny bebanay de efa tia anay ianao ary efa tia anay hatry ny ela. Navelanao rehefa hotanay, ary nofafanao tsy ho am-ponao rehefa hotanay rehetra. Andriamanitra toy izany ianao anay. Ary mba ahafantarana izany, de naniraka ny zanakao amin'izao tontolo izao ianao, ary tamin'ny nandatsahany rano, de nandony tambin'ireo fahotanay rehetra izy, ary namonjy anay. Noho izany de misaotra anao tokoa zahay. Nentin'i Jesosy Tompo eny aminy ny fahotan'izao tontolo izao rehefa nandatsaka ny rano izy. Saingy toa be dia be ireo olona mijaly izay tsy mahafantatra izany zava-misy izany, mandany fisian'Andriamanitra ary mandany Jesosy Tompo. Na koa izy ireo milaza fa mino, nefa tsy fantatr'izy ireo hoe voavely indray maka-monja ary mandrakizay rehefa hotany. Raha eo, inona no azonay atao mba hitoriana izany vaovao izany amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka? Nandritra ny andro vitsivitsy izay de niara-nandinika ny teninao zahay, ary nandritra izany fotoana izany de nisy olona tsy nahafantatra izany fahamarinana izany, fa teo am-pianonan'ny teninao de lasa nandre izany vaovao mahafaly izany. Noho izany de misaotra anao tokoa zahay. Toa mbola be anefa no tavela ho lazainao aminay amin'ny alalan'ny teninao sarobidy. Koa mivavaka izahay, mba hitahanay hatrany ianao hatramin'ny fiafaran'ny fivorianay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no iangavianay izany rehetra izany. Amen.